Merhaba tokola, merhaba tokovavy ary manasanao hanaraka izao fandarana izao. Toy ny mazatra dia misy hatrany ny fandarana manokana izay atao eto amin'ny MBS ny télévision rahavavy mikasika ny tatitra ataon'ny parlementaire avy amin'ny vondron'ny mpanohitra miaraka amin'ny groupe Panorama. Teto Antsirabe omaly no nanaovana izany ary vorolanina ny parlementaire avy eo amin'ny Sénat sy ny anteny mirapirenena miaraka amin'ny groupe Panorama tamin'ny endriny feno ary sambany no nahita izany ny fandarana tahaka izao. Noho izany dia omemboninahitra eto ireo havana rehetra avy amin'ny lavalo izay tonga nanotrina zao hetsika teto Antsirabe izao. Ny vahoaka Antsirabe raha teo dia namaly ny antso ary tonga maro. Tahaka izao no fandehan'ny raharaha teo amin'ny mpiatrehana ny mpitandro ny filaminana omaly. Zay tsy mitsosomaso raha tsy azotsika ny atao rariny sinitsiny fampatsakana amin'ny fahamarinana eto amin'ity tany ity ary fanovanany tsirariny makany amin'ny rariny fanajana amin'ny fahamarinana raha tsy miseho zay eto amin'ity firenena ity eto amin'ny tanàna Antsirabe tsy anginy zay fa matoan'ny tanindrazana tompoklasy tompovavy. Araky ny fotoana nomena dia tonga daholo ary tonga marobe ny parlementaire androany tsy latsaky ny 20 zay androany io. Teto no be indrindra zany parlementaire zany ary isaorantsika ireo parlementaire zay tonga eto androany fa isaorana koa ianareo rehetra zay tonga namaly ny antsonay miaraka amin'ireo mpitarika sy ireo olona miara-dia amintsika rehetra. Ka izao efa nisy ny taratasy fampafantarana teto napetraka teo amin'ny préfecture
tsika tsy te halala olona koatra amin'ny préfet na metrahana ny taratasy milaza fa hanao tatitra ny député. Tsika tsy te halala ny zavatra hafa any fa zay no lazainy lalàna hoe ampahafantarina ny tompona ndraiky mpanjakana ny misolo ny fanjakana eto dia ny préfet tena ampahafantarina ny tatitra zay ho atao androany. Dikan'izany mahafantatra izy androany fa anao ny hetsika ary anao tatitra ny député Michel sy ireo parlementaire miaraka aminy. Tsy isy afaka inteny intsony fa tsy nanara-dalantsika, tsy fangatahana amin'ny natao parlementaire. Averiko tsara ny lalàna dia mametraka hoe mampahafantatra ny mpitondra fanjakana ao toerana rehefa anao tatitra ny député. Vitatsika ny anjara andraikitsika nanara-dalàna tsara tsika anasy sisa fanapa-kevitra. Tsy manara-dalàna izy rehefa tsy mamela ny olom-boafidy anao tatitra araky ny lalàna sy ny lalam-panorenana manan-kery. Izy zany amin'izao fotoana zao tsy manara-dalàna satria ny mpitandro filaminana ao ambany fahefany miteny amin'ny alalany ary mihetsika amin'ny alalany. Zay baiko no tanterahana, tsika tsy te halala zay olona hafa manome baiko any fa ny lalàna no rahantsika. Ny dikan'izany raha tsy avela mity tsika androany dia tadidio tsara. Ianareo zany zao no mampandika lalàna parlementaire. Marina fa ireo mpitandro filaminanareo dia mpitandro filaminana manao tanteraka zay baiko. Tsy antsy anazy tsika, tsy andropitsika, tsy anakorontantsika ary sanatria ny vava hifampitana amin'ireo. Fa izao kosa samy zana-bahoaka tsika ary samy mieritreritra satria olona nisy anaovantsika tatitra koa mpitandro filaminan'ireo. Ny toerana zay anaovantsika an'ilay tatitra dia toeran'olona manokana propriété privée amin'ny magro io andady io. Tsy ambonin'izany mbola toerana mifefy na clôturé io tsy misy tokony atahoranareo anay zay nge vitsikely e. 6% fotsiny nge zay e. Zay tanapolo dia hoana zay ny atahoranareo ohatr'izao. Tsika tsy fanometsiny, tsy fanometsiny mihitsy amin'izay asa tokony zay asa ataotsika. Fa zay ny lalàna manan-kery sy ny lalàna fehizoro, ny lalam-panorenana no manery anay anao tatitra. Ka rehefa tsy avelanareo manao an'izany zay dia anareo zany manitsakitsaka ny lalàna. Ka rehefa tsy ampidirinareo amin'ny tanàna ao zay, enoy tsara. Rehefa tsy ampidirinareo tanàna eo zay, tsika eto fa afaka mifampiresaka koa. Efa henonareo ny sombitsombony amin'ny zavatra tiana tenenina. Fa izahay dia miteny kosa hoe raha sanatria ny vavy e, raha sanatria ny vavy e, misy zavatra tsy mety eto, nareo no manery anay hijanona eto amin'ity toerana ity. Dikan'izany tsy ho tompona ndraikitra amin'izany mihitsy izahay parlementaire. Fotoana ny fanomezana dia ao amin'ny magro fa tsy eto amin'ny arabe. Ny fitoerana atao dia atao anao dovana tatitra fa tsy fampiatsiana. Ka izay zavatra zay no tiana ambara amintsika eto. Efa henonareo ihany ny zavatra tsy manjary eto firenena. Ny kere mahazo ny havantsika longotsika any atsimo. Alaozanareo manao eraera eraky ny tanàna. Tanàna potika fandripahalemana tsy manjary. Ny temba faniriana hoe nareo mpitandro filaminana mitandro filaminana any amin'ireo tena ilana nareo fa tsy anakana vahoaka anao tatitra sy eny tatitra. Zay fa omeko ny manaraka baiko tsara tsika rehetra. Hitanay ny afanao-ponareo rehetrarehetra isaoranay anareo tanteraka izany Mpanohitra Antsirabe. Modelinareo aminay foninareo zay koa vonina. Zao eno tsara aloha. Ny zavatra misy zany dia nakininay tanteraka amin'ny député Michel ny fikarakarana ny hetsitsika teto Antsirabe. Ny antony dia tenenina foana hoe tsisy solombavambahoaka lany tao amin'ilay toerana anaovana tatitra. Ka maninonareo manao tatitra ao? Ity solombavambahoaka vidinareo teto Antsirabe manana zoanao tatitra eto izy. Maninona ary izy tsy avelanao tatitra e? Raha ohatra ka tokony alefana ihany izy rery miaraka aminareo raha zay ny problème. Dia zao tsy ny force ny
atsika mpitany filaminana olona manaraka zay toromarika mena anazy isaorantsika izy amin'ny fanaovan'ny asany fampanome baiko ny problème ka zao misy mpitondra voatendry civil manao mission mibaiko an'ireto mpitany filaminana reto manakana atsika tsy hiditra ao magro ka zao tsy maninona io fa samy balala mainandro zay nanaovantsika azy ity tantara ty ho lava vao manomboky raha ty fa isorana aloha finiavanareo rehetrarehetra ny fanotrona tetotsika isorana iny areo mpitany filaminana marina fa misy ny baikonazo nareo tsy afaka mifampiaintsika na dia samy malagasy aza dia zay mametraka hoe rehefa tsy androany amin'ny manaraka anay tsika mbola eto teny aminareo ndray zay o magro zay tsy maintsy makany amin'ny magro tsika na tsy androany ary toy ny mazatra moa dia manambahiny isika ary mivahiny hatramin'izay dia ny député de Madagascar Fidèle Razarapierre voafidy tany Ambatondrazaka sy ny député Anitra Razafimanantsoa voafidy tao amin'ny boriboritany voalohany ao Antananarivo ary amin'ito arivito dia manana vahiny manokana isika satria dia efa miatrika tokoa ny sénateur de Madagascar andriamatoa Mpanohitra Faberger dia sénateur de Madagascar. Ny raharaha teto Antsirabe dia azo lazaina hoe masaka ny hetsiky ny mpanohitra satria andininy fahadimy izao natao teto Antsirabe izao. Ary fantatritsika fa Antsirabe no deuxième ville de Madagascar. Maro ny orinasa eto ary be dia be ny problema eto amin'ity faritra Antsirabe ity. Hojerentsika eo zany rehetra zany mandritra ity fandarana ity fa nisy hatrany nidinika teo amin'ireo mpitandro ny filaminana nafany zany dinika zany toy ny mahazatra dia mandahy ny fanjakana tsy hanome fitenenana ny mpanohitra eto Madagasikara. Nanahoana ny dinika ny fanaovana tamin'izany madame le député? Manantitra ny fiarabanantsika rehetra ary faly mitafatafa amin'izao ariva zao. Vita marina ny hetsika ny raha ny parlementaire ny vondron'ny mpanoramasiny ao anatin'izany moa zany ny RMDM. Hitatsika ny araky ny zavatra niseho teo hitatsika ny fifampiresahana tamin'ireo mpitandro filaminana ary ohatrany mahazatra ihany dia tsara ambina ny magro. Tsara ambina satria zay no lasa anjara asany mpitandro filaminana rehefa tonga reny hetsika rehetra reny satria lasa ino no lasa vaindondra raha ambenana ny magro tsy avela hidirana dia ny efarany dia vita eny amin'ny arabe ny tatitra ny afaka ny teto Antsirabe satria nisy ny ditongotra diabe zay niarahana tamin'ireo vahoaka maro dia maro zay hitanareo tamin'ny sary teo. Vahoaka maro be ary kilometatra maro no vitan'ny mpiara dia rehetra tamin'ny zany hetsika zany. Vita ny tatitra ary tafita ny afatra zay tiana pitaina kanefa nazanaty zany ary ny zavatra tiana tenena dia hoe le autorité locale zay tokony mamela ny solombavambahoaka ny parlementaire hitafa amin'ny vahoaka zany rehefa vita ny fivoriana le tatitra zay voalaza ao anatin'ny lalàna sy ny lalàna fehizoro indrindrindra dia lasa adino hoe misy lalàna nge mifehin'io fa tsy zay tiana atao sy baiko atao le izy. Manarakaraka an'izany ny mpitandro filaminana zay lasa atao fitaovana satria na le mpitandro filaminana dia hitanay sadaikatra ihany na ny fampiresahana raha satria lasa miteny zay zavatra tsy tokony ho tenenina ary mampanao zavatra tsy tokony ho ataon'le olona anao an'le tatitra. Ina le zavatra tsy tokony ho atao?
raha ny zavatra hitatsika dia lasa nisy ny teny amin'ny arabe fanakanana ny lasa ny sakana tsy fidiny reny fiarakodia mandeha reny fa indrindrandrindra zany ny favitany tatitra eny amin'ny arabe zay raha ohatra ka mijery ohatran'izao fotsiny de hoe tsy tokony hoeny no atao kanefa lasa misy fanerena anaovana tatitra amin'ireny toerana reny dia amin'izay lafin'izay dia azo isaorana mpitandro filaminana satria tsy nisy ny tetiny fa tsy nisy tamin'iny andro iny zany a na ny fanapoahana bomba lacrymogène na nandehabe ara ny resaka hoe isy fisamborany hoe isy ny zao sy zao iverinay a fa nisy ny fieritreretana ary nisy ihany koa zany fiarah-miasa ankolaka angambany raha azo jerena le izy a satria tsy arakaraky ny zavatra notenenina sy ny dradradradraindra indrindrandrindra moa zany fa le autorité locale eto Antsirabe zay horesantsika rehefa avy eo amin'ny alalan'ny gouverneur ny Antsirabe mbola iverenantsika moa iny zavatra iny rehefa avy eo fa ho an'ny parlementaire kosa sy ireo vondry mpanorama dia naomby ny hetsika teto Antsirabe ary mendrika ho taafina ihany any amin'ny toerana sasany fa etsika moa zany dia miteny foana hoe ny macro zany amin'izao fotoana zao dia manomboka ho tsara ambina foana. Monsieur le député Fidèle Azarapierre, ny hetsika nataon'ny mpanohitra ombenombeny amin'izao andiny fahadimy izao teto Antsirabe dia azo lazaina hoe nahazo faka ary manomboka miaino ny olona raha ny hetsika ataon'ny mpanohitra no zahana zany araky ny article 10 amin'ny lalam-panorenana dia misy ny atao hoe liberté d'opinion, d'expression et de réunion. Kivenareo amin'izao fisakanana ataon'ny fanjakana izao. Miaraba Zokbendrenjato, miaraba ny mpanaraka ny fandarana manokana menga VT Antsirabe amin'izao Alahady hariva izao ny akivina tsy mba tokony toetra ty amin'ny olona mpanao politika izay nomeny ny vahoaka fitokisana indrindrandrindra raha olom-boafidy hitondra ny teniny aza dinoina fa poste 10 ny vahoaka ny solombavam-bahoaka sy ny loolona. Ny loolona tonga taty zany sy solombavam-bahoaka tonga taty dia loolona Madagasikara, solombavam-bahoaka Madagasikara. Ny fitenenana nentin'ny mpitondra fanjakana nandrabirabiana ny hetsika sy ny fitezam-paritra anaovana an'ilay tatitra teo aloha dia hoe ka nareo tsy lany teo amin'ilay district anaovanareo an'ilay tatitra. Nagaga nefa rehefa tena tao amin'ilay toerana nahalany an'ilay solombavam-bahoaka, district nahalany an'ilay solombavam-bahoaka mihitsy no nitontonana. Mbola mitovy ihany le fihetsika nataony zany hoe zany tsisy fandraisany intsony zany le fitenenana hoe ka tsisy député lany tamin'ny antokotiko Madagasikara teo amin'ilay toerana ka tsy tokony anao tatitra eo nareo. Fa eto Antsirabe dia misy solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara amin'ny district Antsirabe voalohany. Ny district Antsirabe faharoa mbola misy solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara. Misy loolona koa eto. Noho izany tsy mitombona zany le fitenenana hoe tsy lany teo amin'ilay toerana nareo ka tsy tokony anao tatitra ao. Fa maninona ary efa misy solombavam-bahoaka lany mbola tsy avela manao an'ilay tatitra zany lay parlementaire eo amin'ilay toerana. Noho izany iny fitenenana iny dia fialana bala iny. Entin'ny fanjakana andemena ny sain'ilay vahoaka. Manomboka mandrovitsy io fanjakana ny radio io dia mitady argument tsy mitombona. Dia miporifotsika zany izy tamin'ity hetsika natao taty Antsirabe taty hoe io ary fa lainga le fitenenanareo hoe ny tsy fisian'ny député eo amin'ilay toerana no tsy tokony anaovana an'ilay tatitra eo. Dia zay zavatra zay voapirofo taty Antsirabe zany hoe resaka fotsiny iny fa tsy mitombona iny. Zay le tsy makivy zany satria maninona mandaingy amin'ilay vahoaka ny fidy le fitondram-panjakana, le fahefana mpanatanteraka. Zay le tiako tenenina amin'ilay hoe fitondram-panjakana mandaingy izy amin'ilay vahoaka ny fidy an'ilay parlementaire satria efa zo nomeny ny lalam-pandrenany io. Ary ny araky nambaranao teo hoe zo fototra koa nge zany fahafahana maneho hevitra zany. Ino ny fototra iorenan'ny repoblika averiko foana zay no hoe fahalalahany fanehoan-kevitra. Eto amintsika moa normal ny tsy normal ary ny tsy normal ny normal. Ka rehefa misy zavatra mitranga dia tadiavina ny argument rehetrarehetra entina andosona n'ilay zavatra misy fa rehefa avy eo marivo-totitra le izy dia voapirofo foana fa hoe lainga iny fa le tsy fahazakana n'ilay fanehoan-kevitra mihitsy no mandrisika n'ilay fanjakana anakana n'ilay hetsika. Ny apetrako foana Zokbendrenjato hoe isika rehetrarehetra manao politika io dia mifakahay. Tena mifakahay mihitsy
ary mahafantatra ny lesoka misy any aminareo izahay ety amin'ny fanoherana dia manomboka fantatra zany hoe io nareo fa manomboka mandrorona dia zao taloha nareo nanarina fa zao nareo aprisiana toizy foana le zavatra ataonareo fa mety io fa ho tonga saina tsy kelikely io vahoaka io hoe zavatra ataonareo ka mandeha any amin'tsizy dia eto zany dia miteny zafady ho anareo zay tsy maintsy mijery an'ity fandarana ity na saina mijery an'ity fandarana ity mihitsy mba hanao tatitra dia aza atao vilana ny tatitra hoentinareo zavatra zay resahana eto raha ohatra ka somary marisarisynareo amin'le fanarahana azy dia efio fakandra fa ampitao tsara amin'ny tompona ndraiky mpanjakana mahefa ny zavatra zay resahana eto fa azavadika ary ho an'ny mpanao compte fako rehetrarehetra dia misaotra anareo tamin'ny asa nataonareo omaly fa zahay mbola tsy manao koman'le hetsika taty Antsirabe akory nareo nefa navitany 900 ny asa tokony ataonay dia misaotra betsaka nampafantatra n'izao tontolo zao fa nisy hetsika navaivay tsy zakany sainareo nataonay taty Antsirabe zay zavatra zay zany isaorana anareo farany ao anatin'le izy tamin'le hetsika natao taty Antsirabe any zokbe ndrenjato dia ahitso kely lay filazana atao amin'ny tambajotra tserasera hoe nenjehan'ny milisy natao aza lambo ny solombavam-bahoaka sy ny loolona tonga taty aza manao diversion atsika fa zay marina lazainy fa le izy zany hitanareo hoe nyresaka n'le zavatra rehetra taty Antsirabe daholo ny tao amin'ny tambajotra tserasera dia nandefasanareo tsao mba hahatonga ny olona heritreritra zavatra hafa na hahatonga ny olona ihany koa hisaina zavatra hafa tsy mety reny ny aty amin'ny fanoherana tsy mamorona ny aty amin'ny fanoherana tsy mandainga okotsika zany mba samy hitsotra ny marina amin'ny fampiasana ny tambajotra tserasera io fa tsy voizatsika vaovao lainga io ary any sorapotaka na ny mpitandro filaminana na ny mpanao politika zany dia tsy mety daholo zany rehetra zany anisan'ny vahintsika eto any koa ny lolona Faberge Mamitiana izay mahasolo tena nireo vondrona parlementaire ao anatin'io antenemeran-doholona io mijaly mafy ianareo ao anatin'io antenemeran-doholona io amin'izao fotoana izao fa anaovan'ny fanjakany rajoelona ankivy ary tsy misy na tetibola tsy misy noentina mampandeharaha ao anatin'io antenemeran-doholona io amin'izao fotoana izao midonginareo tsy mety hivory zay ny fomba filazan'ny mpitondra fanjakana azy ahoana ny tena fisehony zavatra misaotra betsaka zokobe andrinjato ary faly miarahaba ny vahoaka rehetra zay manaraka ny fandaharana afakely tokoa ny fandaharana zay atrentsika androany satria vorolanina koa zay manotrona ny lolo Madagasikara tiako ny manamarina ety am-piandohana fa dia lolo Madagasikara avy amin'ny lafivalon'nosy zahay raha tsy niavy any Dego ihany angamba tsy nisy olo tena eto fa ny 5 province akoatra zay dia vorolanina eto izahay tiako ny manamarika an'izany satria tsy mandehandeha ho azy fa efa natombokay hatramin'ny voalohany io ny fametrahanay sy ny fanambaranay ny zavatra tsy mety indrindra fa ny fandikan-dalàna teto amin'ny tany sy ny firenena indrindra fa ny fandikan-dalàna lehibe zay ataony zao fitondrana misy ankehitriny izao ka misaotra ny vahoakany Antsirabe manokana izahay tamin'ny hetsika zay natao omaly izay tena hetsika lehibe tokoa ary mahavelom-bolo ny zavatra hita moa zany dia efa manomboka tonga saina ny vahoaka fa efa manomboka ho feno ny rano efa iotra ny araky ny eritreretina ny zavatra mitranga ankehitriny raha iny zavatra nitranga tamin'ny hetsika zay nataontsika teto omaly no jerena mitodika aminay olona manokana moa ianao marina tokoa fa betsaka ny atsonjay sy ny famaizana ve sa ina ny zavatra tena tiana atao manoloana ny androm-panjakana io ny zavatra tianay ho resahana aloha dia androm-panjakana faharoa eto amin'ny tany sy ny firenena zany antenemeran-doholona zany anatin'ny lalam-pandrorenana nametraka an'io ary efa apetraka isan'andro izany tsy hitarika lavabe an'izay angamba fa ny vahoaka mahalala fa ny fomba hitondran'ny fanjakana ny fitantanana sy ny fandraisan'ny fepetra manoloana zany androm-panjakana zany hitatsika tianao marina ihany koa fa resaka décision politique no ny raisy ny filoham-pirenena io tany amin'ny propaganda dia hoe anatina velirano ho foanana ny antenemeran-doholona
gaga ihany zay ankehitriny satria roso amin'ny fifidianana loholona ry zareo a ny zavatra napetraky nyzany filoham-pirenena zany tamin'ny fotoanany a hitatsika tsara angamba fa hoe tsy ilaina fa mandany vola ny antemeran-doholona raha napetraka indray hoe ho fidina indray ny loholona amin'ny fomba tsy ara-dalàna amin'ny faraiky amby 10 desambra zao zay toherintsika toherinay manokana zany a ary tsy anaiky an'izany hatramin'ny farany zahay ny fanatanterahana n'izany fifidianana zany dia gaga izahay fa ny atoko-panjakana indray a no ny azakazaka nametraka ny candidature milatsaka ho fidiana ololo Madagasikara dia ohatrany mahagaga zany zavatra zany hoe aiza ho aiza ary ny fitondrana izay tariny filoham-pirenena eto Madagasikara satria ny teny nataony ihany hoe tsy ilaina tsy dirako lalina iny fa ny zavatra iainana ankehitriny a dia mafy tokoa raha ny resaka fitantanana indrindra fa ny zavatra fampiodinana an'io androm-panjakana io ny jerena tsara ho marinay fa vao nanomboka tafapetraka zao fitondrano zao a dia araka ny zavatra nazavaiko teo hoe velorano filoham-pirenena tsy ilaina ny anterimeran-doholona dia ny fanesorana ny fitaovana zay tokony esanay a no zavatra nataon'ny fitondram-panjakana voalohany dia nitohizany zany satria iratsika malala fa niatrika ny teti-bolim-panjakana atsika fanitsiana tamin'ny volana May tamin'ny taona 2024 dia efa anisan'ny niady an'io zahay niditra tamin'ny elefia na ny teti-bolam-panjakana raiky amin'ny 2024 dia niratsika nahita ihany koa fa niteraka resabe teny anivo ny antemeran-doholona zany tsara no marinay a fa niady ataonay ary ny mahatonga anay a mijoro hatramin'ny farany a mitaky ny fahamarinana tompoko a tsy resaka arabola na hoe mitaky zavatra tsy mifanandrify amin'ny zavatra ampiasainay zahay fa teti-bola manoloana ny fampiodinana an'io anterimeran-doholona io a no zavatra takina zay mbola tsy rava mihitsy tsy mbola rava ary tsy mbola nisy raha-pandrenana ravan'izany hatreto ka zonay angamba satria anatin'ny lalàna io teti-bola io raisiko angamba amin'ny farany a satria nanao ny teti-bola fanitsiana ihany koa tsika tamin'ny volana May teo a izay nitondranay fanitsiana ny ekeny fanjakany zany nanampiana n'le teti-bolanay satria tsisy iasana ntsony ny anterimeran-doholona io ny ekeny fanjakany zany a fanampiana ny teti-bola zany nefa inona ny zavatra mitranga ankehitriny a rehefa ny ekeny fanjakany io fanampiana ny teti-bola io a dia bloquer ny fanjakana indray a ny fampiasana ny teti-bola io ankehitriny mialatsiny amin'ny namana solombavam-bahoaka zay eto tsy hoe nareo no resahana fa le fitondrana mitanila izay a hitantanana n'le androm-panjakana anankiroa zany misy zavatra tena mampalahelo raha ny fanambarana nataon'andreo matoa ministra raha nandray fitenenana izy a tamin'ny satria hitanay a manana blocage koa inareo a amin'ny resaka arabola ankehitriny ka rehefa nanao fanambarana ny ministre ny finance dia nisan'ny zavatra mahatsikaiky fa ny fanambarana nataony dia hoe tsy miditra amin'ny fitantanam-bola ny anterimeran-doholona izy nefa ny zavatra misy a dia miditra izy amin'ny fitantanam-bola ny anterimeran-doholona dia mba ara-dalàna ve zany zavatra zany sa aiza ho aiza ny traitement égalitaire zahay mahita fa misy deux poids deux mesures ao a tsy hoe miady ny anjarany teti-bola fampiodinana ny anterimeran-doholona zahay tompoko ary tsy miady hitovy amin'izany fa ny teti-bola zay mampiodina izay efa nolanina ary efa lalàna ankehitriny io teti-bola io a no takinay tonga atsika hiatrika nisy ny fiantsoana hoe hiatrika ny session parlementaire tsika ankehitriny amty volana oktobra novambra ity a izay a noferany faritany lalàna mazava tsara io a fivoriana ara-potoana izay anisany handaniana ny teti-bola zay mandrafitra ny fampiasana any amin'ny taona 2024 inona ny zavatra misy a hatramitsika am'teny io a dia tsy omena zany fitaovana zany a hampiasainay a amin'io a androm-panjakana io nisy ihany ny zava-misy ary ny mampalahelo dia zao a raisy ny fanjakana indrindra fa tsy tehitena ho ny filoham-pirenena satria misy ministra tompony andraikitra voalohany amin'izany fitantanam-bolam-panjakana zany ao raisy nyo ministra ny teti-bola io a sy ny fitantanam-bolam-panjakana hoe
zavatra tsy fantatra hoe anazy ve le zavatra ampiasainy ao a dia zay tiany atao a ary noeritrerety dia hoe tsy maintsy mandohalika any aminy zahay a zay vao hanome izy na tsy hanome a raha ny zavatra izay zany no zavatra takiny aminay ka tsy hanao an'izany velively raha ny loholony Madagasikara satria inona fitantanana mitovy daholo ny rehetrarehetra araky ny voalazanao teo a taritiko ihany le débat amin'izay tsy iverenantsika tsony io zavatra anankiray io a nilaza ihany koa io ministra io raha nanao fanambarana fa ny teti-bolan'ny Sénat zay efa notenen'ny filoham-pirenena zany tany aloha hoe mandany vola be loatra io antenimeran-doholo io ka ny teti-bolan'ireo antenimeran-doholo io dia alain'ny fanjakana anamboarany université atreto zahay a avy any amin'ny faritra zahay a avy any amin'ny province tsy mbola misy a na fondation zany université zany a nanomboka tamin'ny taona 2012 hatramitsika miteny dia ay zary a ny vola tokony nampiasainay zay lazain'zareo fa amboarana université Madagasikara ray zay mbola nilaza ihany koa ministre io zany amin'izao fotoana zao fa raha nyteti-bola sisa zay tokony ampiasainy antenimeran-doholona amin'ny 4e trimestre zay mamarana ny taona zao a dia nalaina ono nanampiana ny vahoaka any atsimo amin'ny fasahiranana zay hitatsika ankehitriny fa tena miaina anatin'ny tserany aina tokoa ny vahoaka amin'iny faritra iny ny tenako manokana dia sénateur de Madagasikara voafidy tamin'ny province tuliara piahy manokana ny faritra androy io ny nahalany ahy zany tiako ny manamarina eto satria misy nilaingana ataon'io ministra io fa hoe ny teti-bola ny antenimeran-doholona dia nalefany satria misy procédure tsy maintsy arahina le izy zokobe andrinjato raha tsy ilaza hoe ny LOLF ny loi organique sur le loi des finances tsy mametra an'izany mihitsy satria misy procédure tsy maintsy arahina ao a tsy maintsy mandalo a conseil de gouvernement izany a ka rehefa laniny conseil de gouvernement zany dia ampahalalana ilay ministère na ny institution a izay nikotihana ny teti-bolana tsisy fampahalalana anay zany fa dia ho raisina déclaration politique daholo ve ny fitantanana ny fanjakany ara-dalàna ve izany ka mitodika amin'ny vahoaka any atsimo izahay indrindra fa ny tenako avy amin'iny faritra iny a eto dia manamariny tsika fa rehefa ny faritra atsimo ny jerena dia tsy manana fanampiana ary tsy manana oenti-manana ny fanjakana malagasy a fa dia ny vola zay ampiasaina antenimeran-doholona amin'ny 4e trimestre izao a no nanampiana atsika any atsimo fiera amin'izany ny tenako satria anisan'ny voakasika amin'izany a teti-bola ampiasainay zany a nefana nomena atsika any atsimo raha homena raha tena hotody any zany zavatra zany ka tsara nao lalàna ny vahoaka any amin'ny faritra androsy anosy iny a izay anjadian'le tsy hanoanana ankehitriny a fa dia asehon'ny fanjakana mibaribary zao a fa tsy te hitodika any izy a ny nanisy a ny fanampiana avy any ivelany entina hitodiana atsika dia tsy manam-bola amin'izany ny fanjakana raha tsy ilazako ny fitaterana sy ny fijarana ny mangahazo efa tsy azo hohanina tsony fa tsy te hitena hoe efa tokony hohanina zavatra tsy fianin'olombelona no zarany any ankehitriny a na ny katsaka raha nijeraka ambatsika tamin'ny zavatra nitranga tany amin'ny teto Madagasikara tamin'ny fitantanana ny valanaretina zay nandalo a dia hitatsika ny zavatra nitranga tamin'ny fizarana tosoka fameno ka tiako faranana amin'izay zany mombanay Sénat dia izay zany no zavatra lesoka lehibe ankehitriny zany zahay a dia mitaky ary efa noentina eny anivon'ny conseil d'état zany zavatra zany satria inona ny antony a nomena daholy rehefa nanao engagement ny ministère dia nomena daholo a 100% ankehitriny fa nenay anivony antenimeran-doholona kosa tompoko a dia tianay ny milaza fa 57% 59 moa zany fa mody nasina 2% izy le nanomezana n'le frais de transport midiratsika amin'ny supria ny lalàna ny fitantanam-bola fa na ao amin'ny antenimeram-pirenena ihany koa raha madame le député a dia ny président Christine Razanamasoa dia velotaraina fa tsy ampy ny budget zay entina ampiodonana io androm-panjakana io tena marina mihitsy zay io zany le afa tenenitsika teo loha teo tamin'ny fandarantsika teo loha teo hoe
le fomba fitantanana firenena mihitsy no tsy mandeha amin'izay o zany fitantanana ny tenenako anazy moa zany dia hoe fitantanana épicerie na fitantanana enta madinika ny zavatra tadavin'androany no ampiasaina rapitso dia le vola io ny ahodikodina kely raha ohatra ka olona manana épicerie na reny mpivarotra enta madinika reny dia mahafantatra hoe ohatra izao ny fomba fitantanana firenena zany loi de finance zany zany dia tsy misy an'le hoe orthodoxie financière tsy mandeha arak'izay tsony matony ministre finance masamy teny hoe ny trésorerie nge ohatra izao ny fomba fitantanana anazy dia alaina ny volan'ny institution de l'état deuxième institution de l'état zany sena zany dia malefa ary amin'ny affectena ary amin'ny oekere ny zavatra le fitantanana tenenina zany io tsy mandeha io zany dia hoe zay tiana atao no atao zao zay tiana atao no atao zay mahafinaritra anay natao mahafinaritra ny vahoaka aloha mahafalifaly ny vahoaka ny atao zay apahana vahoaka ihany koa le izy moa zany fa mbola resatsiny rehefa avy eo fa le fitantanana lesako io amin'ny akapobe mihitsy hoe misy antemeram-pirenena koa eo andany zay antemeran-doolona reo ny zavatra mahasamihafa ny antemeram-pirenena sy antemeran-doolona dia ao amin'ny antemeram-pirenena lazaina fa hoe majorité ny mpitondra fa na misy majorité ary eo dia kenda le antemeram-pirenena manomboka any amin'ny filohan'ny antemeram-pirenena ka hatrany amin'le mpiasa satria na ny fomba fandaniana n'le vola aloha le hoe vola hoentina miasa dia mbola tokony mandalo ndray conférence budgétaire zany le conférence du budgétaire zany zao amin'ny tandimindray mitoraka aty zany zao dia tsy misy ary tena andresana atao amin'ny anivon'ny antemeram-pirenena zany hoe izahay tsy consulté amin'izay vola ho ampidirina teti-bolan'ny antemeram-pirenena hoentina amin'ny loi de finance zay tokony laninay zay mariko tsara mbola tsy tonga amin'ny antemeram-pirenena hatramin'izao loi de finance hoentina miasa raha amin'ny 2021 mbola tsy tonga amin'ny antemeram-pirenena amintsika amin'ny teny zao fa le vola efa lany na tamin'ny loi de finance 2020 na ny LFR zay ny lanina tamin'ny teo tamin'ity taona ty teo tamin'ny fivoriana ara-potoana teo dia le vola ampifilafilaina satria inona tsy misy an'le consultation tsy misy considération an'le lazaina fa majorité tsisy considération an'le député lany amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana ka tsy magaga raha ohatra ka le sena zay lazaina fa mpanohitra tsy menan'le moyen zay ilainy fa le antemeram-pirenena misy anazy misy mpanohana ny fanjakana atao tsinitsinina ihany koa ka raha tsy ampy vola ny antemeram-pirenena dia mitabataba ny solombavam-bahoaka fa nila ny tabataba sy nila fivoriana nila fandonondra tabatra nila famaizana angamba raha azo tenena entre guillemets le izy hoe mila domina aloha zay vao mihetsika ny any amin'ny fitondram-panjakana mihetsika ny any amin'ny présidence mihetsika ny amin'ny primature mihetsika ny any amin'ny ministèren'ny finance zany hoe rehefa misy vola tiana omena ao zany dia afaka omena ihany rehefa misy zavatra tianao atao ao dia afaka atao ihany fa le aveko foana zany le fomba fitantanana mihitsy ny amin'ny akapobeny misy priorité eto amin'ity firenena ty misy lalàna zay mifehany zany vola iteti-bola zany dia reny tsy manaraka ny fandianany raharaha ohatra ny era-tany moa zany fa dia manala baraka n'le firenena ohatra n'lay asa voavirafira zany tsika mbola azoko heverina ihany hoe raha ohatra ka tamin'ny fotoana ny tetezamita dia hoe nikorotana ray manontolo zany fomba fitantanana fa tika efa lazaina fitondrana demokratika ary lany ara-pomba demokratika le mpitondra misy rafitra ao atanatohatra ao anatin'izay tokony manaraka an'izay daholo ny rehetra fa tsika miteny androany io zany androany alahady zany tsy fantatra zay zavatra hitranga rapitso amin'ny antemeram-pirenena hoe réglé sa tsy réglé io problème ao nivel'ny antemeram-pirenena io fa mino fa mijery an'izao fandarana zao ny mpitondra fanjakana amin'izao tsika miteny zao dia tonga ny apototsofany le izy hoe tsy ilazaina indray fa mbola mimpanohitra ihany mbola mivoy zavatra zao fa ty efa tena ao anatin'ny hain'ny firenena satria lalàna ifehny teti-bolam-panjakana raiky amby roapolo sy roa arivo no lanina ka raha zao no mitoy dia ho sarotsarotra ao anazy ny ampandanina zay ny solombavam-bahoaka fidèle razarapiera moa dia membre ny commission des finances ary mahafantatra ny ady hevitra ao anivon'izany commission zany enjakenjany zay
manao ona ny tena fandehany eo monsieur le député. Efa namafisy ny honorable Anitra Antsirabe teo hoe tsy tonga eny am-pelantanana sy olo-mahamboaka le tetim-bolam-panjakana 2024 fa misy mikimaky ataony zareo ao, zany hoe te hiteny zany zareo hoe efa tonga tany amineo ka aza dinoina fa misy fehim-potoana mila ajaina ao anatin'ny fahatongavany iny lalàna iny zany eny anivony anteny meram-pirenena satria rehefa vita ny anteny meram-pirenena dia alefa makeny amin'ny anteny meran-dolona indray iny zay mbola tsy rava amin'izao fotoana izao dia rehefa vita ny eny amin'ny anteny meran-dolona raha misy fanitsiana ataony ny loholona miverina le mandeha ty aminay ty amin'ny anteny meram-pirenena le tetim-bolam-panjakana noho izany raha zao zany tsika mbola tsy tonga ty am-pelantanana sy olo-mahamboaka lay tetim-bolam-panjakana dia ahenany fahefanam-panatanteraka zany lay fehim-potoana ahafahany sy olo-mahamboaka mamiravira n'lay tetim-bolam-panjakana. Inona mahatonga an'izay tsy fahaiza miasa aloha anankiray. Io angetsy hoe nitapohana ry zareo fa hoe amin'ny oktobra mandeha ny session budgétaire. Fa efa fatany vao manao ny LFR izy aty amin'ny volana Mai dia amin'ny oktobra tsy maintsy misy ny LFI. Noho izany tokony efa mandeha ny fakakevitra rehetrarehetra any amin'ny faritra entina andrafetana an'izany eo anivon'ny ministera isan'ambaratongany mandeha daholo ny arbitrage sisy. Ny zava-misy ezaka nataony ny voamieran'ny fitantanam-bola teo anivon'ny anteny meram-pirenena no nampiantso ny secteur privé. Zany hoe ny teo anivon'ny ZEM zany natsoina ifampiresahana nanontaniana hoe inona ny zavatra tianareo iadinay parlementaire ao anatin'ny tetim-bolam-panjakana io mba ahafahana mampifanandrify amin'ilay filany ny mpandraraha aza donina fa raha ohatra ka fesona ao anatin'ilay tetim-bolam-panjakana amin'ny alalan'ny hetra zany alain'ny fanjakana ny sehatra tsy miakana dia tsy mampidiboly tsika satria marisarisa zany le fiarikarena. Dia ny zava-nisy mifanontaniana nataony lay mpandraraha tamin'ny solombahamboaka dia hoe efa eny am-pelantananareo nga le tetim-bolam-panjakana mialohantsika hiady hevitra. Dia zahay ndray koa mbola nanontany zareo hoe sao dia nareo mba efa nahita endrikendrin'lay LFI dia namaly koa le teo anivon'ny ZEM hoe mbola tsy hitanay mihitsy nasaka nakariny any fa mitovy aminareo ihany zahay. Eto zany ny zava-misy dia tsotra na ny ministry ny fitantanam-bola ary dia tsy mahay mamaly fanontaniana mpanao gazety rehefa anontaniana hoe manahoana andriamatoa ministra mikasika ny tetim-bolam-panjakana 2024. Tetim-bolam-panjakana ny anontaniana an'ilay ministry fa mivaly teniny so matsimbola be da be zao tsika avy any amin'ny FMI. Tsy tetim-bolam-panjakana zany. Hafa mihitsy zany. Ny zavatra takina aminy dia ohatrany ahoana tetim-bolam-panjakana zany moa gagana eno an'ilay interview ny tao ma-TV. Inona zavatra nyteneniny? Ny any an-dafy any ozy ny taux de croissance midina daholy, latsaka daholy, -7, -8. Fa ny eto amintsika ozy mety misy fiovana kely fotsiny noho ny satria sahirana kely tsika. Nefa ny firenena lainy ohatra eo États-Unis rangaty. Dia itsika hoe sahirana kely fotsiny dia avita eo amin'ny 4% na latsaka kelyn'izay eo. Dia nyteny azy ny FMI hoe avy loatra zany fa 3,9%. Dia faly ery le ministra teneny FMI an'izany hoe 3,9% fa ambony loatra le 4% ho amin'ny 2021 io dia io zany tsy fantatry ty ministra ty mihitsy hoe fa badon'le FMI izy amin'izany hoe izy miteny aminao fa ianao zao -3,2 dia hiteny aminao izy hoe 3,9 kely nge zany entre 4% sy ny 3,9 0,1 nge zany tenen'le FMI aminy hoe ambony loatra le 4 fa aloha ataontsika latsaka 0,1 3,9. Mila mieritreritra tsara amin'izany fa maneso zany eson'le FMI ianao satria mampime le zavatra tenenao izy efa miteny aminao -3 ianao zao ny atratraranao 2,8 rehefa volana maromaro lasa izy no niteny an'izany. Androany ianao miiba ahoana ny ampiakaranao an'io miabo eo zany le manahirana amin'le resaka le LFI satria raha ohatra ka nanana drafitra efa matypaika ny fitondram-panjakana tokony efa eny am-pelantananay zany matoa mbola tsy eny am-pelantananay io dikan'izay mbola sahirana izy ary le fitenenany hoe sahirana kely tsika ny tena marina latsaka katerentsika ka izy mieritreritra fa anao fampidiram-bola enjana be
nefa etsy andan'izay izy miteny hoe lay tetika asa filoam-pirenena aloha mety ohatrany tsy ho lasa ihany zany hoe tsy isy IEM zany amin'ity 2021 ty ka ngatsy miakatra 4% indray efa miakatra 4% anao avy any amin'ny -3,2 ve dia tsy havita anatanteraka an'le IEM manahirana le fomba firesaka le ministra zay moa na tonga ny solombavam-bahoaka nanao sinen'le taratasy na lefa any MPM hoe esory io ary za tena miteny Zokoben'Renjato fa raha io ny esory fitondram-panjakana afaka ny tsilonareo fa tena isany anankiray mampitarazoka ny fisondrotany ataontsika hoe fampandrosoana hoentiny ty fitondram-panjakana ty mampiraikiraiky an'le asan'ny fitondram-panjakana zany io ministra fitantanam-boly io fa ny zavatra ataony moa am'izao dia miantso solombavam-bahoaka vitsivitsy asena mamono afo aty aminay aty dia atsoy daholo zay mety atsonao any fa tsy hanovany taremarika zany ny zava-misy aloha hatreto tsy mandray karama ny assistant parlementaire ny solombavam-bahoaka nefa ny akamarona ao IRD dia ho tezitra aminao monsieur le ministre ny IRD matoy izy nanao sini nika zay hoe dikan'izay nefa tsy mety aminy ianao zany za moa tsy tentsony hoe inona fifandonana anatiny ao amin'ireo mpitondra fanjakana ireo fa anazy iny hivavahana amin'Andriamanitra itoy lalàna fitantanam-bola moa zany dia tokony 90 andro no tonga amin'ny assemblée nationale ary farafatarana 30 andro dia mbola misy 15 andro indray any amin'ny Sénat zany zay le navette parlementaire ary tsy maintsy ao amin'ny assemblée nationale no andianany voalohany satria loi organique iny dia fantatritsika fa ny fomba firesaky ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia hoe manao opposition systématique ny fanoherany eto Madagasikara marina ve zany madame le député le izy nge tsy tokony ho adino hoe fa nanomboka tamin'ny fotoana ny tenenan'ny solombavam-bahoaka na ny antoko politika tim fa anohitra ofisialy ny antoko dia tokony efa mahafantatra amin'izay zany hoe inona ny zavatra voalazany lalàna hatramin'izay mantsy dia opposition de fait natao zany hoe manao opposition dia rehefa manohitra dia rehefa mety le izy dia tenena hoe mety io fa amanomboka zao dia efa tokony efa fantatry ny fitondram-panjakana kosa fa tena mijery anazy amin'ny lopy izahay lopy moa zany le fijerena amin'ny akaiky dia farany akaiky mihitsy ny fihetsika sy ny zavatra atao rehetrarehetra ka inona nanasiana opposition systématique na inona ny anjarany opposition aloha dia mitsikera ny zavatra tsy mety rehetrarehetra ahafahan'ny mpitondra fanjakana manitsy ny lalana leny fa le opposition zay lazaina nge tsy ohatran'le opposition nataony zareo hoe manao mpitolo fa misy argument foana ny tenen'ny opposition ny mpanohitra zany ny manana argument foana fa rehefa tsy manana le argument ny mpitondra fanjakana dia lasalasa ny fanjakana indray zao manohitra amin'ny mpanohitra dia io indray zany izy indray zany zao lasa manao opposition systématique ny opposition dia tokony mijery fitaratra daholo zareo hoe inona marina moa zany ny tena ataony zareo satria lasa manaraka an'izao émission zao izy dia jerentsika tsara fa rapitso rafakapitso tamin'ny maly ny etsika nataontsika taty Antsirabe dia izareo no namoaka le vaovao voalohany satria zay le fanoherana ataony zay ka raha le opposition systématique le resahana moa zany ty opposition intelligente zay ngambany dia izy dandana jereo ny dictionnaire jereo ina dikan'izay opposition intelligente zay fa tsy misy hoe nareo dia manao isaky ny vao mihetsika dia hoe mpanakorotana manakorotana tsy zany ny atao isaky ny mihetsika zany ny mpanohitra vao miteny dia hoe manakorotana nareo mikorotana poterana io ary mifanakorotana entre nareo fa aza ilika aty le izy fa zay mahita ny zavatra mitranga rehetrarehetra dia miteny dia anjaranareo manitsy an'izay zavatra tokony ataonareo fa rehefa tsy mahay mitondra ary tsy vonona ny tondra dia sahirana ohatran'io dia mitady boky émissaire hoe ny mpanohitra indray no natonga an'izay ny tim indray no natonga an'izay zay zavatra mitranga rehetrarehetra zay tsy fahaizana rehetrarehetra ao dia mitady an'izay zavatra ny liana zay araka ny voalazan'ny article 420 moa amin'ny constitution dia hoe la constitution garantit le droit d'opposition ary ao anatin'io article io dia milaza hoe rehefa tsy misy fifanarahan'ny mpanohitra dia zay olona nahazo vato be indrindra tamin'ny fifidianana farany no atao hoe lehibe ny mpanohitra zany hoe tsy misoratena atao voatango zany ny fanoherana amin'izao fotoana izao fa Andriamatoa Marc manana 2,100,000 voix ary ny HVM manana 8% ary io no mahatonga antsika milaza hoe maro anisa ny fanoherana amin'izao fotoana izao raha reo ny socle
zay ainganny fanoerana amin'ny fitondranana zao fanazava-kevitra atao amin'ny vahoaka malagasy izao zany hoe opposition démocratique zany a no atao eto Madagasikara raha ny lalam-panorenana zany a no resahantsika amin'izay lafin'izay nefa moa dia eo hatrany a le valibontana ataon'ny mpitondra fanjakana isaky nyzay resaka ataotsika indrindra ao anatin'ity fandarana tia dia mamalibontana ny fanjakana anisan'ny voateny matetika amin'izany ianao delila kely ary iverenao tantrany io RN 44 io satria ny RN 44 dia mikororoka mihitsy izy hoe mandainga ny fanoerana amiraly eo izy professeur Zavy zay aleo aloha za ime ny zava-misy eo amin'ny RN 44 io a za zao alohan'ny nakatia Antsirabe dia nanao reportage mihitsy a mikasika ny RN 44 ary publienay amin'ny manomboka rapitso zany na rafaka pitso zay vidéo zay hoe ohatra zao nge zava-misy ao anatin'le RN 44 sady efa milatsaka ny orana ankehitriny ny PK 20 hateo amin'ny PK 60 a zay no nataon'ilay orinasa sinoa io asa io zany io a dia atao tara nanomboka tamin'ny 10 octobre 2019 azafady no natao a ny fanomboana ny asa 10 ny volana octobre dia amin'ny 10 ny volana avril 2021 no tokony vita io asa io zay zany ny 20 volana satria 20 volana no fahareta ny fanaovana an'le asa raha jerentsika zany a ny fepotona heritaona lasa dia tokony efa ataotsika io any amin'ny 900 na 700 ny asa zany tokony vita farafaratsiny satria efa ty amin'ny 17 volana atsika zany zao 5 volana sisa ho avy lefa varatra raha mirotsaka ny orana zany a dia miteraka fisarana amin'ny fanamboarana an'le lalana zay raha manomboka eo ambosary zany eo amin'ny PK 60 ianao miverina any amin'ny PK 20 aty Marovoay dia tapitra eo amin'ny 7 kilometatra ny lalana no amboariny le sinoa am'izao tsika miteny zao a amin'ny fomba atao hoe efa manakaikikaika ny ametrahana tara manakaikikaika a fa mbola tsy hoe ametrahana tara mbola manakaikikaiky zany hoe nakarina ny voan'ny tany a totofana compactena dia asiana vato sy ciment dia asiana ranona goudron kely a amin'le fidinana satra zany mba tsy hiparitaka nefa ny zava-misy a malemy le izy malemy le tany zany zay 17 kilometatra zay nefa zany tao anatin'ny 12 volana mbola tsy vita tara le 17 kilometatra ny alavany lalana 70 kilometatra dikan'izay zany mbola misy 13 kilometatra zany mbola mila kitihana ohatran'izay ao anatin'ny 13 kilometatra io ny 10 kilometatra amin'io a tsy mbola nisy zarana angady na soroka angady na indray makara natao taminy ny 10 kilometatra manomboka mikitika ny ouvrage zareo tiako tenena dia ity mbola mila heritaona ohatran'le anaovana an'le ary amin'ny ampahanilana zany a ny anaovana an'le ambiny ato noho izany dia tsy ho vita ao anatiny 12 volana sako mihitsy miteny zany asaivo miasa farak'izay zokony reo sinoa reo fa tsy ho vita amin'ny 10 ny volana avril zany lalana RN 44 raha mpahany voalohany zany hoe PK 20 PK 60 zay anankiray miala eo amin'ny PK 60 tsika hatreo vody ala na zay anankiray ary tsy miasa ao vovoka be izy tamin'ny andalovako a fa za tonga eo a ambohidray mirotsaka ny orana dikany mivadika fotaka daholo zany le vovoka nitsahako tao zany hoe raha mijery le reportage zany olona dia mahita vovoka fa rehefa ave zany nareo makasary an-tsaina fa iny vovoka nasehoko iny a nivadika fotaka iny satria avy ny orana ny ampahany tena ratsy indrindra amin'ny RN 44 dia ny mampitoy any vodiala hatreo ambosary satria ao misy an'izany hoe rabe inyasy ao misy an'izany hoe andranokobaka ao daholo zany reo point noir rehetrarehetra ty ambomena sy ny sisa maharatsy ny lalana io no fampitenenana tamin'ny tompona andraikitra sy ny teknisiany hoe raha mba manamboatra ny lalana nareo a dia le apahany aveo vodiala hatreo ambosary aloha taolo fa io mihitsy no mivaliny a ary tsy nataony noho izany ny fanantenana ny ataontsika hoe atsara ny RN 44 zany ho an'izay mampiasa azy any amin'ny 2023 tsika zany vao mety misento tsara hoe io fa vita za zany mba te handeha amin'ny RN 44 io zoko be ndrenjato za tsy mbola niteny mihitsy azo atao io a fa mba faniriko dia rehefa mandeha amin'io a
dia tsisy zavatra henoko fa matory a satria maninona vita tara le lalana fa zange mandeha amin'ny RN 44 rehefa tonga ty Antananarivo ny lamosiko ny tsy maintsy ataoko ohatr'izao e satria maninona ratsy le lalana valaka mihitsy ianao etrreto fa adiny 5 raha farany aingana ny anaovanao vody ala Moramanga lalana 7 kilometatra maherikely zay ny olana amin'le izy manenga zipo ao anatiny manenga zipo tsy anatin'ny RN 44 RN 3 za iny fa ny RN 44 dia miala avy eo vody ala makaty Marovoay finona nanaovan'ny promesy ihany koa mantsiny hoe tsy hanenga zipo tsony nareo dia le tsy manenga zipo aloha tsara ny orana mirotsakitsika fefa namboariny le izy misy fotodrafitrasa vita ao zany fa ny orana no mamaritra na manaingana tsy manainga tokoa le zipo tsika raha tsy zipo ny ingeny mety zavatra hafa ndray mety ny tanibariny olona ndray miainga daholo fotobar satria io zany matona ataon'ny vazaha radieta amin'ny fotoanandrony misy dikany aleo za tsy amaritra betsaka fo za aloha ny orana no tsara azy satria za tsy ingénieur BTP za manko rehefa miteny am'zareo miresaka bâtiment travaux publics io dia marary be fo zareo fa nga ianao ingénieur ka raha tsy ingénieur fa mba mamaky boky e dia mba misy zavatra azonao ihany ao anatin'le izy fa zay le zavatra tiatsika tenenina hoe raha resaka RN 44 ny PK 20 PK 60 tompoko dia 20 volana feptaona tsy vitanareo anatin'ny 20 volana io noho izany a lay fampanantenana ohatr'izay zany le tondratsika tsikera hoe rehefa miteninareo feptaona dia ajao zay fa rehefa tsy ajainareo a dia domidomina inareo anao zay ny asan'ny nisy olo mba-bahoaka mihitsy indrindrandrindra zay mpitondra teny le vahoaka mampiasa n'le lalana hoe aiza le zavatra nampanantenaina zareo nge nanao fakana sary be miaraka amina fitaovana teo vody ala hoe anomboka ny ampahany faharoa amin'ny RN 44 vo mody ny flora joelna mody miaraka aminazy daholo koa le an'zay zay zava-misy lalam-pirenena moa no tena mampikaikaiky ny vahoaka malagasy ary anisan'izany ty lalam-pirenena fahafito atreto Antsirabe ity ny tapitanàna Antsirabe moa dia hitatsika fa misy lalana atao etsero béton misy atao goudron misy tototra vatokely sy ny etsetratsetra fa elaela ihany nanaovana azy nefa mbola sahirana eo ny vahoaka Antsirabe amin'izao tsika miteny zao ny sénateur Faberger Mamitina dia avy any amin'ny tapany atsimo ary ny président de république dia milaza fa raha tsy manomboka amin'ny volana janvier ny RN 13 dia tsy hanao politika tsony izy manahoana ny fandehany eo monsieur le sénateur tiako ihany no manamarika ary mampatsiahy kely fa raha ny accord de prêt natao tamin'ny resaka financement ny RN 13 io ny rahana tamin'ny bady sy ny Union européenne tompoko dia ny filoha herajaoramampianina nanao an'izany efa sénateur tamin'iny faritra iny ny tenako ary vavolombelona nanatrika ny fanaovatsonia ny fifanekena nisy ny tapany natao teto fa nisy ny tapany natao tany ivelany ka tiako ny manamarika an'izany zavatra zany ny mahatsikaiky izay ngamba ny tiako marina kely fotsiny dia tsy mahazaka an'izany atao démocratie zany ty fanjakana ty satria inona ny profo oentiko tsy mety aminy mihitsy zany hoe hiaina ny resaka continuité de l'état raha olona mpitondra ianao raha mijoro marina tena vonona miaina anatin'ny démocratie tsy fahambaniny zany ny miaiky hoe vitany olona teo taloka io ary mbola tiako manamarika manamafy hoen'ny vahoaka rehetrarehetra fa raha tsy misy fitokanana kianja manara-penitra na io longement zay apetraka amin'izao fotoana zao io manomboka ny fitokanana ny reny zay angamba vao manomboka ny asany M zay zany tiako marina hoe manomboka ny asan'ty fanjakana ity fa raha mbo fitokanana tsy anatin'ireo zany no ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao mialatsina mametraka an'izay kely fa dia mbola fisandratana 2030 zany asan'ny herajaoramampiana asan'ny HVM zany teo taloha ka miditra amin'ny RN 13 voalazantsika teo asa efa vita soni io fa kosa tsy nanomboka tamin'ny fitondrana zay nytantana teo taloha dia zay ny mampisy ny continuité de l'état tonga ny fotoana zay mety anatanterahana azy fa mbola tsy mino satria mbola misy protocole maromaro tamin'ny fahatongavan'ny fitondrana amin'izao io dia tsy maintsy mbola misy zavatra rahanao
ka tsy mino ahy anomboka fa kosa filoam-pirenena izy ray aman-dreny be a dia ho hitatsika eo fa ny tiako marina ihany ko eo anatin'izay a dia mizara roa ny RN13 RN13 Fort Dauphin embauchard io no efa vita soniny fa matsimbola ary atao bitimage io moa zany ho bitimena goudron non Fort Dauphin ambovombe fa ny tena RN13 manahirana ne dia ambovombe ihosy izay tena iainana araky ny voalazany honorable député ato a ny tsy araky ny aina ary zany dia anisan'ny facteur anankiray a mampisy ny tena crise amin'iny faritra iny satria raha ohatra zany lalana zany ane vita na maintany a na tsisy zavatra volena ny olona any a mba moramora ny tanterany entana ifanakalozana rahabarotra makany atsimo ka eto zahay dia miandry araky ny voalaza ny honorable ato a zahay aloha dia miarahaba raha vita zany lalana zany fa filoam-pirenena no nanao fanamby araky ny voalazany moa zany a dia mirary zay avitanan'zany fanamby zany satria tombontsoanay vahoaka any amin'iny faritra tsiminy a na avitan'zany lalana zany fa kosa continuité de l'état io fa tsy nisy resaka hoe fitondrana ankehitriny a no ny fanaiky amin'ny mpamatsy vola hamboarana an'zany lalana zany fa kosa anatin'le fotoana anatanterahana an'le tetikasa moa zany amin'izao fitondrana zao a dia tsara ary manamafy miankoragen'ny fanjakany zahay a hitodika hanamafy ny fanombohana zany lalana zany fa dia ho hitatsika eo moa zany a raha zay no resahana fa tiako kely manamafy amaranako ny anjara fitenenako zay a teverina amin'le tetibolam-panjakana teo zay andalo eny anivony antemeran-doholona moa zany a zay hodinihana araky ny voalazantsika teo satria efa misy zavatra sahady masy mampiahiahy ny assemblée nationale la rehefa nametraka ny ahiahy fa hoe tsy ho tratra io satria mbola andalo leko tirany am'zareo anatin'ny 15 jours io zavatra io a vita avy any mbola manana 15 jours koa zahay a dia zahay aloha fa manamarina fa mety tsy hifanaraka amin'ny eritreretiny io a dia mety hitondra ny fomba fijerinay ko io a ary raha tetibolam-panjakana zany no tenenina araky ny voalazan'ny honorable namana sombavambahoaka teo a be dia be ny zavatra tsy maintsy jerenao satria inona ny zavatra atrehtsika ankehitriny ane hiatrika ny relance économique tsika mirefleten'izany ve io zavatra io fa mbola tsy hita fa efa enoeno fotsiny le izy hoe mety hifanandrifindrify ve tsy maintsy zavatra hodinihiny zany inona ny zavatra tokony inona ho priorité mifanandrify amin'le resaka relance satria fantatsika nefa ny 7 isanjato ny vahoaka malagasy ane ka mpiompo sy mpamboly zany ny anjadian'le fahoriana ankehitriny mety mifanandrify amin'izany tsy maintsy mbola débat be zany tsy maintsy mbola be dia be ny olona hantsona amin'izany fotoana zany zay fomba mpiasana eny anivony antenimeran-doholona zay olona rehetra concerné ka tsy mifanandrify rehefa anotaninay le olona ka tsy mifanaraka amin'le filany vahoaka dia antsonay re olona reo a dia amin'ny alalan'izay zay mijery an'le ministera mifanandrify amin'ina hitondrana ifanitsina ka tiako ny manamarika an'izay satria efa manahy sahady aho a dia ho raisina indray hoe blocage indray io a io indray ny fanapotenany firenena tsisy zavatra ataony azy vema satria araky ny voalazany namana teo ninina zavatra hotenenina hatreto aloha dia mbola loholony madagasikara zahay ary aza hoentona amin'ny resaka politika foana zany a fa zahay tompoko a dia manao ny asanay a amin'ny mahampanao lalàna anay a eo anivony io a androm-panjakana io satria apetraka foana hoe raha voajerena zany io a efa napetraka moa ny anarana hoe lapamaiso sa lapamanga dia hoe mangamanga ny ao anatiny HVM daholo zay ao anatiny fa tsy zany akory ny zavatra ampiasaina eo tena tianay ny manamarika an'izany amin'ny vahoaka malagasy a fa manao ny asanay ara-dalàna zahay tompoko a mifanaraka amin'ny lalàna zay a nametra ny asa tokony ataonay a ao anatiny io androm-panjakana io marina moa zany fa ny fifampirarahana rabola iraisam-pirenena dia misy fenitra raha ary fantatritsika fa marisarisa kely ny japonais amin'izao fotoana zao a satria tsy misy cadrage ny FMI zay momba ny macroéconomika eto Madagasikara dia rehefa tsy manome toromarika ny FMI a dia miempotra ny japonais ary ny bady zay manao financement ny RN13 dia financement ny jika satria ny jika mitompom-bola be indrindra ao anatin'ny bady dia miantona kely koa zany zareo amin'izay lafin'izay a
ny union européenne dia mijery ny critèrana démocratie ary raha vao tsy misy le démocratia dia tsy omeny le don non remboursable eo amin'ny fomba hiatrehana ny fiainan'ny firenena. Continuité de l'état no resahana teo a ny volavolan-dalàna iray a mikasika ny hoe protection des projets présidentiels, zany hoe fiarovana ny projet présidentiel. Dia voalaza ny antonantony zavatra mikasika n'io projet io no hoe fiarovana ny projet rehetra hoentin'ny président république ary tsy maintsy arahan'ny olona rehetra zay mandimby azy eo zany. Raha ny ambangovangon-javatra zany no resahako amin'izay lafin'izay any amin'ny titre 10 dia milaza fa tsy maintsy ajaina ny voninahitra ilay homme d'état, zany hoe le homme d'état zany a dia mazava loatra satria projet présidentiel ilay izy a dia nga président zany a ny tsy maintsy resahana amin'le homme d'état. Any amin'ny article 31 zany ao anatin'io projet io dia hoe tsy azo atao ny manaraka ilay homme d'état ary tsy misy homme d'état zay azo arahana, enjehana, tazomina, tsaraina, mandritra sy aorian'ny mandat zay hitondran'ny firenena zany a en matière criminelle, correctionnelle, raha tsy hoe flagrant délit. Maître Anitra, ianao dia mpahilalana mikasika an'izany rehetrarehetra zany a, zany hoe ity zany a dia mifanohitra amin'ny ACJ ary miteraka impunité. Ny hevitra mikasika an'izay. Io lalàna lazaina fa mandeha amin'ny réseaux sociaux be io zany ny zavatra fanamarina tiako atao aloha zany dia lalàna mbola tsy hita amin'ny masonay ary mbola tsy nandalo teo amin'ny antemeram-pirenena. Projet de loi mbola tsy nandalo teo mihitsy, raha tsy hoe misy magie tany, zay ny tsy fantatra. Fa na projet de loi avy any amin'ny gouvernement zany, na proposition de loi avy amin'ny solombavam-bahoaka zany, dia mbola tsy nandalo teo amin'ny antemeram-pirenena. Fa ny hita kosa dia efa niely be tany amin'ny seratsera sosialy tany anaty Facebook tany le izy. Fa fiheverako an'ireny zavatra miseho ohatran'ireny a, niala tany hoany ihany izy io satria nisy intention ihany ny tany hoany tany anana tany karazana balansonta. Jerena zany hoe ohatr'izao le zavatra réaction ny olona raha tia ny lalàna ho azy eo fa zavatra adala sy tena zany tena miteny hoe zany ny tena lalàna farak'izay adala raha tonga eo aminay fa dia olona adala daholo zany nandeha hifidy eo an'io zavatra io raha zany zavatra mitranga. Zany resaka homme d'état zany a, ça se mérite ozy izy ny teny frantsay. Tsy homenamena atao ohatr'izao fotsiny fa olona mendrika an'izany homme d'état zany ary homena ny olona no miteny hoe tsy iny olona iny tena homme d'état iny. Misy critère n'izany homme d'état zany fa tsy homenamena fotsiny hoe chef pokotany maire ny gouverneur sy ny sisa rehetrarehetra fa zay ny teneko izy izy hoe tsy nandalo tao io a dia za tsy te hiresaka lavabe amin'io fa misy mitsapatsapa any fa ny mpanohitra kosa aloha zany raha ny solombavam-bahoaka mpanohitra kosa aloha dia alainay baraka raha ohatra ka zany zavatra ataonareo. Tena manala baraka le ina moa zany manala baraka ny olona mahay lalàna mihitsy zany solombavam-bahoaka zany a ny parlement anankiroa moa zany tsy maintsy andalo amindreo aza barabarana ohatran'izany fa tsy mety zany manala baraka zany. Zay fotsiny tiako tenena mba namaky an'io fotsiny za hoe ino ty zava-doza ataon'reto olona reto fa za aloha tsy mino an'le izy hoe sagnany ianao an'io zavatra io fa nisy lalàna efa nitabatabana be nge teto e. Fa masazy asahanao an'io zavatra io fa dia hibridana mihitsiny eo anatrehan'ny olona mahay lalàna na ny olona tsy mahay lalàna ary fa dia hibridana mihitsiny a. Ny zavatra atao efa tsy mandeha amin'izay oza mbola anao fatina lalàna ohatr'izany koa. Député Fidèle Razara-Pierre, miditra mankany amin'ny jadona ve tsika raha ohatra ka ny fisehon-javatra no resahana? Misy dérive dictatoriale hita maso amin'izao. Mahatonga ny dérive dia tsotra mahatsiaro tena ho tompon'ny fahefana ny olona mitondra miteraka an'izay dia tsy mihaino ny izaniza ntsony. Misy fotoana antsika zany miresaka dia miteny ny olona hoe mihaino anareo io fitondram-panjakana io, rehefa miteny nareo dia mihaino zareo
fa azadinoana fa mahatonga anazy miaino mba hanamarinany ny tenany zany hoe raha manao fandarana zao tsika zao tsy akany lesina fa miaina izy de aveo izy mamaly manamarina ny tenany fa tsy hoe miaino izy de matsapa fa diso de manitsy zay lesoka ao anaty le zavatra hitondrantsika fanakanana zany zay andraikitry ny fanoherana zany a na olom-boafidy io a na mpanao politika ao anatin'ny mpanao politika mpanohitra misy ny RMDM misy ny mpanorama ary zay ivondronana ho an'ireo parlementaire rehetra ao anatin'zany noho izany a rehefa mitondra tsikery reo zany de tokony miaino le fitondram-panjakana de raha ohatra izy matsapa hoe diso tokoa ny nataony de manitsy izany raha ohatra ka fanjakana malala lay tena hoe tokony ataony izy fa ny zavatra misy tsy zay fa miaino anao izy de rehefa aveo a amariny ny tenany aka ohatra tena mitoaka amin'ny tentany hoe miteny zao tsika tany ambatona zaka hoe stock tampon io de manazava le mpitondra hoe manakaikaiky ny makaliky io raha manaiky an'le zavatra hitondranatsika zany de miteny hoe ie mialatsiny ry vahoaka fa de nitondrana stock tampon tokoa nareo miteny zao teo honorable sénateur hoe le mangahazo nentinareo tany tsy mangefa tsy fihinany de raha zay zao no tenenina de tsy hiteny izy hoe mialatsiny fa de nitondra le mangahazo sotran'zao sotran'zao fa miteny ndray zao izy hoe manakaikaiky ny aloha za tsy hiteny zay zany le fanazava zay zany le ataon'le fanjakany zay mahatonga atsika miteny hoe misy dérive ao ny tsy hitondrantsika fanakana moa zany de efa lasy izy zany tsy mba hoe ho teneninao mihitsy izy hoe androany a hoe tsy mety io fa rehefa miteny ianao zany de izy no manangambovona dia miezaka hitondra karazana répression avy amin'ny fampiasana ny mpitandro filaminana ho herim-pamoretana zay le dérive zay zavatra nitranga isaky manao tatitra zany de miteny hoe tsy mahazo manao an'io nareo nefa zavatra ekeny lalam-pandrenana le izy tsy mangataka lalana nge ny parlementaire rehefa manao tatitra fa mampahafantatra de izay zavatra zay a no laviny zay le dérive zay ary iny a tsisy frein rehefa tonga amin'iny glissement iny de andraso fotsiny zay tongavany ria mamasina ry avy ty ampamarinana ty fa lasy iny tsy mivery iny irréversible iny zokobe ndrenjato tsy mbola nahita fitondram-panjakana teto Madagasikara nanao dérive ka natsapa tena hoe diso zany zavatra ataoko zany fa mieritreritra azo lasa matanjaka be ary no mifanohitra am'izay ny ataony de tena mamokina totondro mihitsy izy hoe voazy mafy ndao resiray ary zany ny zavatra diso eto am'ty firenena ty satria miova ny fanaovana politika talohatsika de tadiavina hoe tsara ny atoko MFM satria manino saokisaoky ry zala reo a mafana mihitsy reo na le anarina tena teneny hoe mafana mangotraka zany tatyarina misy ny TGV reo koa enjana raha anao zao satra zao zatra manongana de ozy izy nytima tatyarina hoe mpanangana fa tsy mpandrava nisitrika kely tanaty body fotsy mihitsy satria za tanatin'le TGV tam'izany fotoana zany zay zany le mpandrava matony teneny hoe mpanangana fa tsy mpandrava mamenatra zany hoe fanaovana politika ary tokony makalesona zany hoe miovitsika amin'ny fanaovana politika oka zay le hoe mpanao politika amin'ny tifany fa mifandresy lahatra miady hevitra de ao anatin'izay misitona lesona ny tsirairay fa ny fizirizirina no mitondra an'izany de rehefa miziriziry amin'ny hevitra ao ianao tsy voatery ny mpanohitra foana ngeny mampiasa hery fa nanotoerina koa mety ampiasa hery satria maninona miziriziry amin'ny heviny tsika zany zao tsy ao anatin'le vanim-potoana mbola mitady foana hoe andaonao politika de doroana ny trano doroana ny fananana ny lesoka napetraka zany ary mbola tsy voasoroko tsika hatram'izao mbola tsy vita ngeny erany aminy vokatry ny etsika politika io mbola tsy vita rehefa sombana atao anala kely vokatry ny etsika raha politika ny simba tamin'ny 72 ny hôtel de ville firy taona tiariny tsika vao naharina anazy ny simba tamin'ny 2009 vavabavaka tsika raha mbo vita ao anatin'ny 10 taona ho avy ka hitsangany zany tranobe ny radio national malagasy enao ny asa atao zokobe ndrenjata manana ny fahatsiarovana be mipetraka am'izany hoe tranobe enerany am'izany fa tsy vita mandraky ty ny androany io de zay ve zany ny ilainy atao fanaovana politika eto amitsika hoe andao hitrifana mpanohitra de mila mitrifana foana fa mpanohitra tokony mitondra hevitra mifandresy lahatra mpitondra ary mpitondra tokony makalesona fa rehefa tsy makalesonareo tonga any am'le hoe
miditra any amin'ny jadona dia rehefa fanjakana misy jadona dia tadidio fa na tsika mifandratra na tsika mifamono na mifamotika fananana zay ve zany lova tsara indrindra omena an'le taranaka faramandimy amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara everiko zoben'anjato fa tokony makalesona ny tsirairay amin'ny fomba fanaovana politika ary miova amin'izay satria efa tsisy monopole intsony zao zavatra mitranga eto Antsirabe minitra ny saina hitan'ny olona any andafy zavatra mitranga ny Antsiranana minitra ny saina hitantsika ty Antsirabe ohatr'izay le izy noho izany tsisy zavatra ho ataonao monopole hafa tamin'ny andro ny Arema mbola hoe ory-vahoaka ny tsy maintsy enonao satria tsisy zavatra afazonao enono fa amin'izao tsika manana safidy olona zay tiany enona ny zay tiany jerena ary tsy mila radio ntsony fa telefôna dia mahavita ny rehetrarehetra any ampelantanany olona tsirairay ny fitaovana iseraserana dikeny aty amin'ny toe-tsaina mihitsy zany milovana manomboka zao zay moa le oezany fanoherana amin'izao fotoana zao hoe pratika politika vaovao zany hoe fomba fanaovana politika vaovao dia zay mahatonga ny fanoherana manira-tena manerana ny Madagasikara na dia tsy ao aza ny satan'ny antoko-mpanohitra na dia tsy misy aza ny lalàna rehetra tokony hanaraka zany ary marihina fa tsy hoe ny lalàna ny tsy misy fa ny fanjakana ny tsy mametraka an'le décret d'application fa ny lalàna efa ao zany ahafahana mametraka zay satan'ny antoko fanoherana eto Madagasikara izay iverenantsika kely ny kere monsieur le sénateur satria ianao dia avy any amin'ny faritra atsimo iny efa nandray naikitra maro ianao tany efa be ny tanàna efa député efa membre ny conseil intetezamita congrès intetezamita CST conseil supérieur de la transition ary sénateur ianao amin'izao fotoana izao ny fomba fitantanana an'io kere io dia hafahafa be mihitsy amin'izao tsika miteny zao raha ny vaovao eno tsy mitovy loatra amin'ny fomba fanambarana ny mpitondra fanjakana inona ny tena zavatra mitranga marina any atsimo amin'izao fotoana izao raha ny fitrangany tsy fahampisakafo moa amin'ny faritra atsimo iny dia zavatra miverina izy io isaky ny 3-5 taona zay izy ny tena matanjaka be zany tsy voafaritra izy io satria miankina amin'ny tsy fahatongavany ranonorana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ankehitriny moa zany tsy fahafahana mamaritra an'izay intsony fa kosa raha ny fitondrana ny fanesy teo alohan'izay hitatsika tamin'ny tetezamita dia efa niseho koa io zavatra io matoa ny fitondrana tamin'izany tafarafaran'izay ny filoham-pirenena natondro viva nomen'olona tany dia namonjy moa izy fa ny zavatra misy ankehitriny zany hitatsika tamin'ny volana april tamin'ny 2019 raha nitondra ny programme anasany tao ny premier ministre anisan'ny teny an'izany ny tenako satria tokony andraikitra avy amin'ny faritra iny hoe ndre matao premier ministre anatin'ny programme anareo mba tianay ny manamarika hijerena manokana ny faritra atsimo iny fa tsy ampy ny rotsakorana ary tsy afaka namokatra le olona ka mba maniry zay ny hijerenareo akaiky an'izay zavatra zay satria tany ndonondoza iny faritra iny ny bailleur de fonds ihany koa zay PTF zay anisan'ny partenaire-ny faritra atsimo iny dia efa nanambarana zany ny fanjakana fa ny pirofo ary ny zavatra teneninay ankehitriny dia nisy fitondrana goragora ary tsy fijerena tsy fitodinana tamin'ny faritra iny zay ny tena zavatra nitranga raha isiko ohatra tanatin'izany eny ohatra resaka tazomoka niaraka tonga ny tazomoka moa efa iainan'iny faritra iny isan-taona ary efa manomboka koa izy zao raha vao mafana ny andro dia miditra amin'iny tazomoka iny faritra atsimo ary mandripaka mihoatra ny coronavirus zany anatin'ny 48 heures zany dia mahafaty tonga dia mahafaty zany tazomoka zany fa ny corona moa mbola azo traitena hoe 5 à 10 jours 15 jours misy fanampiana avy any velany tsisy fanampiana avy any velany hatreto ary zay no mahatonga anay miantso foana ny fitondram-panjakana hoe mba jerevo fa tsy hovariana fotsiny tsika amina resaka araky nyvoalaza ny honorable namana député anankiroa teo hoe ino marina ny tena tao hoe fa malifaliana ny vahoaka foana ave ny zavatra mahafinaritra foana ny jerena fa inona ny tena olana mipaka mivantana any amin'ny vahoaka izay tena iainana ka izay no nahatonga n'io kereany atsimo io tsisy fitodian'ny fanjakana tany tamin'iny taona lasiny nefa normalement efa tokony azo nantisipena tsara io
mety marina azo resahintsika ny voina voajanahary zay nahazo an'izao tontolo izao hoe nandalo an'iny krizy iny tsika tamin'ny resaka coronavirus fa zay ny mampitatana ny fanjakana azonao ataony mandanjalanja hoe inona marina ny zavatra tena eny ny fanjakana hoentiko tia ary tsy ny filoam-pirenena eny tokony mijery an'izany misy ministra tokony mitantana an'izany mijery manokana an'izany hoe inona ny zavatra tokony zahay efa nanambara ary efa nanamarina hoe miantso sahady zahay manambara anareo hitodika ny faritra atsimo satria mananotanana ny anoanana ka tonga moa le izy ankehitriny ary zay tena anisany hoe mafy tokoa mafy satria ny anoanana hatra amin'izay mba misy zavatra azo tsapaina ihany indrindra fa nyrano fisotro fa zao ane fasoran'Andriamanitra moa zany fa tamin'ny latsinainy teo no inona tsika androany lahady tamin'ny lakamisy teo dia nisy rosakorana tany indrindra fa mbovombe manokana dia soran'Andriamanitra ary ivavahana ny toizan'izany ny fatra iny fa tsy ahavaholana androany eny zany ka izay no tena fosotra nahatonga io krizy lehibe izay tena katastrofe marina ankehitriny any amin'ny faritra iny dia tsy fandraisany fanjakana amin'izao fotoana zao andraikitra ny alohan'ny fotoana tamin'ny fanampinany iny faritra atsimo iny marina fa efa misy ny zavatra ny projet zay miasa any fa limité fa tsy maintsy ao ny fanjakana afaka manamafy indrindra fa manao ny fanamafisana araka ny filana zay iainan'iny faritra iny dia manoloana an'izay no ahazahoana zany hoe mianticipe hoe manampy misoroka alohan'ny fotoana an'le izy ny zavatra misy ane ankehitriny ary zay no zavatra isotonanay ary mbola anaovana iantso avy foana ankehitriny dia ny fanisana ny vahoaka hoe iza marina ny vahoaka kely eto tompoko dia manamariny zahay fa anatiny distrika 7 izay mandrafitra ny faritra nosy sy androy dia nony reo olona reo izay vahoaka ao anatin'io faritra io tsisy olona azo isainao hoe iza no omena iza ny tsy omena ary dia mbola mitaky koa zay ary manamarina mba hoeny fitondram-panjakana zay manaraka ny fandaharany ity fa mitovy zo amin'ny olona rehetra ny vahoaka ny androy sy anosy vahoaka malagasy ireo tompo fa tsy napetraka hoe ny sasany afaka mihinam-bary ka nareo tsy maintsy mihinana mangahazo mba maly ve ny conscience ny mpitondra amin'izany misitona atsika ka izay ny zavatra misy zokobe Andrianjato izay tena mampalahely tokoa ka mbola miantso ihany koa zahay satria mbola misy distrika ao anatin'ny faritra io mbola tsy considéreny fanjakana ihany mandraka ankehitriny nefa efa betsaka ny olona maty amin'izany faritra zany ka ankehitriny moa ho hita fa hatreto aloha misy ny fanampiana zay lefa ny fanjakana tany tonga tany mambrany gouvernemanta rehetrarehetra fa dia hatreto dia mbola miteny zay efa manao efa misy parti ataony zareo ankehitriny fa mbola miangavy sy manamafy zay ny fankatanan'izany ny fanamafisana ary ampitoviso amin'ny olona rehetra fa vahoaka malagasy ireo olona reo fa tsy hoe vahoaka akoatry Madagasikara anatin'ny faritra 2020 eto Madagasikara ireo tompoko ka mba manentana ny fitondram-panjakana zay ampitovy lenta ny zavatra atao sy ny zavatra omena ny vahoaka député Anitra Razafanatsoa ny fiainan'ny firenena zany dia hafahafa be ny fitrangany amin'izao tsika miteny zao ary mampitahotra mihitsy ny mpanaravaovao politika ny zavatra mety hitranga eto Madagasikara raha ohatra ka izao fikasany mpitondra fanjakana amoaka lalàna fahatany zao ohatra manomboka amin'ny 27 ny volana Novambra dia tsy misy mahazo miteny intsony rehefa tsy mandray anjara amin'ny fifidianana loholona zao tsika zany aloha zao dia tsy ho gaga ntsony raha misy zavatra fandraisana fanapa-kevitra kitanitany fanaovana lalàna kitanitany sy ny zavatra mety hitatsika zavatra tsy kitanitany araka ny aveko foana enanao hoe gestion d'épicerie zay ny fitantanana le firenena dia ohatra ny andramandramana aloha dia zavatra zay tiana atao no atao mahafinaritra zay vao mahasoa fireneko kely le resaka any atsimo iny
azadino ange fa tamin'ny fifidianana tamin'ny filopirenena farany teo tany amin'ny faritra atsimo iny nangalarana vato be indrindra teto Madagasikara tany nahitantsika tamin'ny brom-pifidianana na 100 isanjato tany nahitantsika fitombony mpifidy faran'izay betsaka indrindra dia izao zany ny valon'ilay izy amin'izao tsika amin'ny teny izao rehefa azon'izay ny ilainy a dia ataony ohatr'izao ilay vahoaka ny any atsimo lasa miseho mihitsy zany le hoe misy fanavakavahana le izy ary mampalahelo le izy satria na ny solombavam-bahoaka ao amin'ny antemeram-pirenena ara dia mitaraina hoe tena mba jereo reto any aminay reto jereo ny zavatra mitranga any nikere eo fa ny fandripalemana eo ihany koa manampitrotraka na tiana tenena zany dia zao hoe zay zavatra hitranga eo mety isy lalàna izao ngefa misy lalàna manahirana zao a vo firy andro zay ny CSI no nyresaka io resaka lalàna mikasika ny pôle anti-corruption na mipaka io hoe nisy proposition de loi zay manelingelina ary nanovan'le lalàna teo aloha dia manelingelina ny mpamatsy vola any ivelana satria anisan'ny critère anankiray anomezana vola Madagasikara zany ady mikolokolo zany dia za tsy ho taitra mihitsy raha ohatra ka misy lalàna kitanitany zay zavatra tsy ho apozintsika mihitsy ary le fitondrana ange imprévisible ny zavatra ataony imprévisible satria olona tsy vonona ny tatana fa eto tsika zany samy ahita foana moa zany hoe resaka droit de l'homme zany eto a tsy voahatsy zany resaka ina moa zany fahaizana mitatana zany état de droit zany tsy fantatra aloha raha samy manana ny définition ny hoe inona ny dikany hoe état de droit zany inona zany fanajana lalàna zany fa eto rehefa tiana hovaina zay tiana atao fotsiny le izy a zao mibaiko tsy maintsy tanterana dia atao zavatra mitranga zao dia hoe ny zavatra ataony ny fitondrana faratapony alainy aty amin'ny antanatohatra rehetra ina moa zany alainy tahaka daholo zany zavatra zany verina eto amin'ny Antsirabe androany satria eto amin'ny Antsirabe no hitantsika zany satria anjarany Antsirabe ny andro maly fa dia ny fitantanana eto Antsirabe aloha dia ny hita maso tsy voandroany makato Antsirabe fa anisany mpakaty Antsirabe matetika ny tenako ny lalana fotsiny jerevantsika raha hoe lalana avy any Antananarivo makaty Antsirabe tamin'ny fotoanandro ny président Ravalomanana ny lalana iny a adiny roa sasany farafabetsany dia vita makaty zany aloha zao a dia adiny 4 raha tomobile tsara na 4x4 fa ataonao adiny 5 zany zao 167 km iny dia samy miara mahita hoe ratsy dia ratsy ny lalana makaty fa rehefa miditra amin'ilay tapitanana ny Antsirabe le natao tamintama hoe moamboarina ny lalany tanterahana ny velirano hoe dia ny hita maso aloha zao dia izao misy lalana atao en béton dia labe milalao be eo le fanamboarana an'le lalana dia misy mampiteny mono araka ny tenen'ny namako teo hoe za tsy ingénieur na BTP fa mba manana fahalalana kely fa ny olona tsy mahalala indrindrandrindra no mahita hoe zao ve ny fanamboarana an'ity lalana ity ela be eo ihany io ina moa zany le vy apetraka eo voanaika mandrovotra n'le pneu zay mandalo eo toerana sasany indray nitongosina ny goudron dia nisoloana pavé le lalana efa tena ratsy tsy kitihana fa le mbola azo iafiana tongosina dia nilovaina pavé ny lalana sasatsasany nasiana goudron faran'izay manify zany zavatra misy eto Antsirabe ary io tsy mamorona io fa dia hita maso io a ary mponina Antsirabe nisy amin'ny tabatapany eto moa misy ny député misy sénateur ny Mpanohitra eto mahita an'izany izy fa ny zavatra hitantsika dia izao hoe ny fanomezana ny marché public teto Antsirabe dia tsy mangarahara ary tsy mandeha amin'izay ozany mbola le taratra le fitantanana lazaiko le rehefa faratapony io a rehefa manao an'ireny lalana zavatra reny ange chantier ngeza be grand marché public ange fanamboaran-dalany misy fepetra mifehan'ireny fa na dia plaque anankiray raha tsy mahita ianao eto Antsirabe hoe iza ny maître d'œuvre iza no orinasa nahazo an'ity marché ity firy volana nanaovana n'ity lalana ity tsy misy an'izany ato fa ny hita dia zao ary tena mampime le izy no manala baraka lasa edivan'le gouvernorat sy ny commune n'le lalana zany hoe misy plaque misoratra eo zay zay nanisany nahita an'le izy mihitsy hoe nisy plaque nisoratana teo dia hoe miasa ho anao ny commune tonga avany ny région dia nesorina le izy nidivana mihitsiny
dia napetaka soloana hoe miasa ho anao ny région zany zany le fitantanana eto dia lasa idiva n'le région sy ny commune le lalana eto izy manao inona ary eo zany tena hoe le fitantanana tsy mandeha amin'izay ozany fitantanana kitantano fa le transparence tsy misy mihitsy le mangarahara izy no mamatsy an'io vola va izy io ahoana ny fandehan'io marché public io fa eto zany le mbola tenena foana hoe eto amin'ity Antsirabe ity deuxième ville de Madagascar no ahitantsika taratra ny ino moa zany hoe reflet ny fitondram-panjakana en général amin'ny ankapobeny ny gouverneur manao an'izay tiany atao ato ary tena manao didiko fe lehibe ary zay anisan'ny teneko foana za anisan'ny tena sarotiny amin'izany hoe olona voafidy zany olom-boafidy fa misy toerana mety misy gouverneur tena mahay miara-miasa amin'ny autorité locale sy ny olom-boafidy fa eto amin'ity Antsirabe ity matonga zavatra tsy mandeha gouverneur zay fantatra ny zavatra nataony tamin'ny fotoan'andro ny tetezamita mbola veriko eto tsy maninona tsy maintsy tenenina le izy ary vakinina batsilana hoe tamin'ny fotoan'andro ny tetezamita nanao zay tiana natao daholo fa nisy gouverneur tamin'izany fotoana io gouverneur ny Antsirabe io no nitatana ministère ny agriculture tamin'izany fotoana zany vao niongana ny fanjakana ny président Ravalomanana nisy an'ireny tracteur be dehibe reny misy 2 arivo any nisy an'ireny charrue hoan'ny mpamboly hoan'ny tatsaha nisy fitaovana maro be mihitsiny izy no nandray ny ministère ny agriculture tamin'izany fotoana zany ny zavatra nisy tamin'izany dia namidy natao ohatran'ny fananany manokana le izy natao an'izay tiana nanaovana tao mahafantatra olona maro zay hoe namena namidy tary tracteur na valeur tamin'izany fotoana zany hoe 600 millions na 700 millions valeur ny tracteur tamin'izany namidy amin'izay vola zay nitadiavana azy tsy niditra amin'ny volam-panjakana fa efa nandeha tany amin'ny Bianco io raha io tamin'izany fotoana zany ary eto mbola mi-interpellé amin'ny Bianco hoe aiza ho aiza ny tohany io mbola tsy prescrit io raha io amin'izao tsika miteny zao tamin'ny tetezamita io dia ohatr'izay koa mbola tiany itiavana hitondrana n'ity Antsirabe ity dia manao tsinotsinona ny rafitra zay misy eto zany hoe misy solombavambahoaka eto misy sénateur eto misy maire eto fa tapitra miady amin'ny daholo ny olona rehetrarehetra eto miola miady voninahitra na ino moa zany zavatra tsetsasetsa tsy aritra fotsiny hoe raha ohatra ka andray fitenenana dia miady ny teny farany ny gouverneur na misy ministre raha tonga eto ohatr'izany le fomba fitantanana tiana aseho dia modèle ratsy le izy normal be raha ohatra ka omalitsika na nanao hetsika dia tsy maintsy voateny izy satria nisy olombavambahoaka zay nampafantatra ny hetsika zay atao eto misy fitondrana tsy mendrika mihitsy natao satria teny ratsy vararaka no azo tany zay tsy manaiky an'izany zavatra ohatr'izany olona mendrika rehefa metraka n'io olona mipetraka io mba manana attitude na olona mpitondra fa tsy ohatr'izany ny fomba fiteny hoe raha miresaka amin'ny olom-boafidy dia teny ratsy no avaly any na teny avinaviny zany raha fomba nareo zany zavatra zay ahitsy io any fa tsy mendrika ao an'le vahoaka ny Antsirabe zay zao no tenin'ny président ny ACC ny ACC dia mikatsaka ny filaminan'ny firenena zay ny targetrany zany hoe nareo mpanohitra zany isika mpanohitra dia manao mifanohitra amin'izay monsieur le député ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrehana tsy mpitandro filaminana fa vovonana anankiray manamarina na manaraka na tsy ny lalam-pandrehana ny zavatra zay ataontsika eto fa mifahitako azy lasa rarangasy le fitsarana avy momba ny lalam-pandrehanantsika io amin'izao fotoana izao dia lay ataontsika hoe zavatra tsy tokony ho atao amin'ny lalàna mihitsy no lasa atao lalàna manko tsy azo ritina ohatran'ny siligoma io zany raha interprétenao foana isak'izay mitranga dia vita netitsika fa izy ny tokony miantoka an'izay hoe raha zao ny voasoratra dia zao zany ny fampiarana azy ity zavatra ataonareo ity mifanohitra amin'ny lalam-pandrenana dia manitsy izy zavatra anankiray makasika antsika mpanao gazety tena nahagaga sy natalanjona na mihitsy ny fihetsiky ny fitsarana avy malalam-pandrenana hoe tsy haiko tena mikatsaka an'izany fitoniana zany marina ve sa filamina ve fa raha zay zavatra zay ny atao tsy zavatra milamina eto lalàna tamin'ny andro ny fitondrana Andriamatoa R. Mpampianina code de la communication voasoratra tao anatin'io
fa ny fivoriana tsy azo ny be sy ny maro atrehany dia tsy azo atao ny mamoaka azy an-gazety. Tonga izao fitondram-panjakana ny rajoely zao a dia ny zavatra ny katsahan'ny fitondram-panjakana ny rajoela dia hoe ny fivoriana tsy azo ny be sy ny maro atrehana dia azo ny mpanao gazety ny mivoy azy an-gazety. Dia isan'ny ady an'izany satria zaho anatin'ilay voamiera ny serasera ny anteny miaram-pirenena satria voamiera anankitelo ny azo idirana ao anivony anteny miaram-pirenena sao dia misy gaga any amin'ny finance avy anao sa any amin'ny serasera telo isaky solo mamoaka anakazany dia mahana voamiera telo no azonao idirana. Dia rehefa ny adina io tao a dia voatazona le lalàna teo aloha hoe zany fivoriana tsy azony be sy ny maro atrehana zany kosa androm-panjakana nge zany hoe anteny miaram-pirenena androm-panjakana zany hoe anteny miaran-doolona rehefa manao fivoriana huis-clos io zany a dia tsy tokony mivoaka ny ivelany aderadera an-gazety a ny zavatra ivoriana satria rehefa manao fivoriana tsy azony be sy ny maro atrehana dia mivoaka daolina teknisiana ary dia akatona ny trano mihiboka ara-bakiteny mihitsy zany le parlementaire amin'ny fotoana iny. Dia rehefa resy tosika zany ny fahefana mpanantanteraka nitondra n'io lalàna io saika novan'io tao amin'ny anteny miaram-pirenena na teny anivony anteny miaran-doolona dia aiza indray zareo manao zay le manamafy an'le dérive teneniko teo a aiza indray izy ny manao mikimaky eny anivy ny fitsarana avo momba lalam-pandrena rehefa tonga ely lalàna dia izy fitsarana avo momba lalam-pandrena tsy manaraka lalam-pandrena nyity zavatra ity nefa io lalàna iny nandritra ny fitondrana erajonary mampianina nampiasaina teto. Dia le izy zany le tsy fanarahan'le lalàna lalam-pandrena arakaraky le olona mitondra hoe rehefa président rajonary mampianina no mitondra manara-dalàna io fa rehefa président Andry Rajoelina tsy manaraka lalam-pandrena indray ty zavatra ty gaga ianao zany mihaino an'izany zara mampanohitra anahy ao anatin'ny teny miaram-pirenena io tena tiako mihitsy raha io fivoriana huis-clos io no azo avoaka an-gazety satria tena mahita lazaina mihitsy ary tena rafako tena faratapony mihitsy satria zaho afaka manao enregistrement mitondra telefôny na avolenta fotsiny dia miteny an'izay teneny ao misolo-mambahoaka enregistreko tsara mihitsy neny le mpanao gazety izy voaroaka mivoaka ao tsy manana an'le feo za manana feo mihitsy ho avoakako rehefa avy eo fa ny mibridana amin'izay tsy ny tim tsy ny GPR tsy ny gel moa filazana azy le électron libre lazaina hoe gel tsy reny a no afa-baraka amin'izay fa io IRD io mihitsy no afa-baraka tsy tokatokana ao anatin'izay raha ohatra ka zay no atao zany fa gaga ianao zany mihaino an'le izy hoe mba misy principe ihany rangaha amin'ny fanaovana an'le izy tadidiko tsara mihitsy tamin'ny 73 député taty amin'ny fanoerana ny onjam-peo zay niasako ihany no anytokana taty amin'ny fanoerana afaka nanao couverture feno nietsika 73 député dia tamin'izany fotoana zany izaho isa mpandefa ny kabary ny honorable Andry Razafimanantsoa eny amin'ny 13 mai zany efa amin'io aty amin'ny ankilafilany aty mbola tsy tao anatin'ny tim tamin'izany fotoana zany fa ny zavatra nytenenina tamin'izay dia tadidiko tsara mihitsy fa rehefa nandeny nietsika 73 député ny tsikera mivaivaiany zany fitsarana avo momba lalam-pandrena zany io izy io hoe ny maître Andry Razafimanantsoa satria manino misy antony ao ny zavatra nataony zareo tao dia tena hoe le fomba fandikana n'le lalàna mihitsy no nitsikerainy nefa fatany tsara fa filohan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrena dia mpampianatra lalàna fa nitsikerainy mavaivay tamin'izany fotoana zany matoa zany le zavatra efa mifampitotoy aty ariana dia efa fomba mahazatra n'le rafitra ankehitriny zany ny tsy mitoetra eo amin'izay toerana ametrahana azy zay dia tsy gagitsika raha tsy voahaja ny fisarahany fahefana mpanantanteraka fahefana mpanao lalàna ary ny fahefana mpitsara satria misy tsy miezaka hitoetra eo amin'le anjara ndraikiny fa te hisalovana ny anjaran'ny hafa ka raha ohatra tianao asan'ny mpitandro filaminana zareo mandamina ny fiainatsy gasy dia tokony manao camouflé dia asiana grade hoe rehefa le président ny ACC zany dia mety hoe corps d'armée iny rehefa le haut conseiller izy mety hoe division na général de brigade zay angamba ny azo lazaina mikasika izy fa tena mivoana le izy ao anatin'izay zavatra zay ary mandrava le principe n'ilay fisarahany fahefana marina moa zany fa
ny fitantanana raha-panjakana dia misy ny atao hoe secret d'état ary ho an'ny mpitondra fanjakana ambony dia misy ny atao hoe devoir de réserve zany hoe zavatra rehetra tsy filaza raha ohatra ianao tena hoe manana le sens de l'état zay mantsy le resantsika atao hoe homme d'état fa mba hoe sens de l'état zany a dia zay ny tokony ananany olona te hitondra fanjakana zavatra mitranga amin'izao fotoana izao député fidèle Rizarapera dia nivoaka ivoire joara voajanahary ary anisan'ny ezaka nataontsika teto zany a tamin'ny filazana tsy mahamendrika ny azonana azy amponja dia verika fa manana didy manana teny tokony ambara amin'izay a ity fandarany ity ya isorana foana moa ny ezaka ohatr'izay rehefa misy ny fanagejana mpanao gazety aza donona fa mpanao gazety joara voajanahary fa nomena andraikitra hitantana tao anatin'ny trano tserasera zay niasany ary ao anatin'izay dia manana n'ilay ataontsika hoe fotoana tokony andiniana tsara aloha ny fitondram-panjakana manodidina le raharaha hoe inona marina moa zany ty raharaha mahavoatohitohina ny tia mpanao gazety ity hoe tena tsy azo anoarana mihitsy ve zany ny lazana fa nandika lalàna ny mpanao gazety io sa tena hoe valifaty le izy fa raha ohatra zany ka mbola misy ny tokony hitandremany ny mpitondra dia tsy tokony mijabaka any amin'izay hoe fampidirana ponja mpanao gazety zay mandratsy endrika fanjakana tompoko ny mampiditra mpanao gazety aponja na inona antony na inona antony tsy hoe itsika mpanao gazety no tsy maty manota fa raha tsy tena hoe misy antony tena tsy azo idivirana mihitsy a dia manimba endrika fanjakana zany ary ny zavatra misy am'izao fotoana zao tena mahafaly atsika ny fivoahan'ny namana mpanao gazety joara voajanahary fa mahampalatsa-dranomaso atsika sy mampalahelo ny tsy fivoahany namana mpanao gazety Rodoben'Ny Mpanohitra satria samy mpanao gazety reo tsisy tokony anaovana tompo sy ala arahanao ange le tantara sy le fizotran'le raharaha hitazomana ny Ary Laurent raha Jason any amponja dia hitanao hoe valifaty le izy hoe misy lonilony tsy afaka dia tena hoe vesarana an'le vesatra farak'izay zokony mihitsy enjana ange zany migatra 470 volana zany raha atao taona ange zany ka hitapitra mandahana Andriamatoa Andradjoela zany zahay vao mivoaka ary Laurent raha Jason raha tsy mbola tataovana vesatra hafa ndray rehefa avy eo satria zay koa fomba mpitondra fanjakana alefa aloha ny anankiray dia mahazo sazy ianao amin'iny a tampotampoka misy sarza vaovao indray milatsaka dia avy eo indray mbola misy hafa indray dia mihitatra tsy kelikely eo zany a le alavany le fepotana hitazomana anao ny amponja ka makasitraka tsika amin'ny fivoahany namana mpanao gazety Joara Voajanahary fa malahelo tsika mbola fitazomana ny namana mpanao gazety a Rodoben'Ny Mpanohitra ary zay mahatonga antsika mbola misitona foana zany an'izay hoe aleo a hitovy tsisy tompo sy ala fa samy mpanao gazety reo raha zavatra tena tsy azo hidivirana a dia manaiky tsika fa amariny tsara ny vesatra napetraka tamin'ny Rodoben'Ny Mpanohitra fa zahay eto samy laza hoe tsy tokony hitazomana amponja azy 470 volana zany a vesatra hitazomana anazy zany. Ny Sénat moa amin'izao fotoana izao ny antenimiran-dolona dia nandray fanapahan-kevitra amin'ny fomba fiasa ary tsy andinika lalàna afa-tsy ny lalàna amin'ny fitantanam-bola loi de finance initiale. Inona no anton'izay stratégie anareo zay? Misy feo araky ny heninao Zokobe Andrianjato manoloana n'le zavatra voalazanao teo fa ankehitriny dia efa misy fivoriana be dia be ataonay eo anivon'ny antenimiran-doholona io ary amafisiko fa amin'ny herinandro ambony talata zahay dia anao fivoriana hiantsony sénateur rehetrarehetra ary fanandeha ny fiantsona andinika ny situation na tsy misy budget aza na tsy misy budget zahay dia anao ny asanay aloha zahay amin'ny andraikitry napetraky ny lalàna sy napetraky ny fanjakana eo anivon'ny antenimiran-doholona satria mbola loholona zahay mandraka ankehitriny fa tsy hosarainy tantara dia mita ny asanay aloha zahay dia ivory zahay ny talata maraina amin'ny 10 ora maraina dia handinika ny raharaha zay iainan'io antenimiran-doholona io manokana ary andinika ihany koa ny asa miandry anay dia amin'ny alalan'izay angamba vao afaka manao fanambarana zay hoe izao no tapaky ny be sy ny maro satria zay foana matsy raha vao ny antenimera
na ny parlementaire rehefa mivory dia tsy maintsy miafara amin'ny fanapahan-kevitry ny maronisa ao anatin'le fanapahan-kevitra fivoriana ka dia miandry an'izay angambitsika fa dia na eo na tsy eo zay a fa dia vonona zahay a na eo ny antsonjay eto ny fanjakana amin'izao fotoana izao a dia ambarana ny vahoaka malagasy a fa mamitany andraikitray zahay a amin'ny fotoana ny feralalàna zay mbola hijanonana eo a mandra mpivitany andraikitray manaparana ny diny isika ary vaovao lehibe teto amin'ny fiainan'ny firenena moa zany a ny arahana hita ny fitokanana ny rovan'ny manjakamiadana amin'izao fotoana izao moa lasa hoe rovan'ny Madagasikara nandalo tao aminareo ve ny fanitsinana zany hoe sa nisy fepetra tamin'ny fikitihana an'ileo rovan'ny Madagasikara zay ve ny fomba fanaovana azy eo amin'ny arifenitra eo le mbola iverenako foana le hoe le fomba fitondrana rahapirenena mihitsy no tsy mandeha amin'izay ozany raha nisy an'ireny aretina valina aretina be reny teto Madagasikara dia tsy mba ny consultena araka ny tokony izy ny solombavam-bahoaka sy ny antemeradolona marina fa hoe raha naka ny état d'urgence nandray ny état d'urgence sanitaire dia nisy fotoana hoe niantso ny lehibe ny antemera anankiroa fa tena tokony ho izy dia hoe dinihana mihitsy nireny zavatra reny eo anatreny antemera anankiroa dia izao indray tsika zany zao misy zavatra atao a dia tonga dia fanapahana zay io zany le hoe ny ina moa zany mifanafangarona ny fahefana rehetra sady te ho mpitondra mpanatanteraka no te mpanao lalàna no te resaka lalàna fahefana ny mpitsara ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana zao dia izay tiany atao io didiko felehibe io lefa hoe mandeha any amin'ny dididajo ntsika izao raha ohatra ka hitokana n'le rova manjakamiadana amiko moa zany io dia tsy voafafa ao anatin'ny tantara mihitsy zany rova manjakamiadana nahafantarana an'io zany ny nampianarana anay tany ampianarana zany ny tantara Madagasikara fa tsy hoe olona vao tonga andro any ianao no mitondra dia manova ny tantara Madagasikara tsy voafafanao io na hovainao hoe rovan'ny Madagasikara io azao tsy afaka manova ny tantara mihitsy ianao na inona tazomo anareo zany rovan'ny Madagasikara zany ohatrany hoe raha ny Frantsa ohatra hoe château de Versailles dia hovainao hoe château de France avy ny château de Versailles zavatra ohatran'izay le izy ny tantaran'andrina tsisy afaka manova an'izany na izareo taranak'andrina raha tsy afaka manova an'izany satria zay no efa lalàna misy io tsy afaka hovainao tantaran'andray misary io na tantaran'andrina izy io na izy io fa ny tantarany rova Madagasikara rovan'ny manjakamiadana tsy afaka ataonao hoe rovan'ny Madagasikara io satria tsy Madagasikara no tao anatin'io lapa-manjakamiadana io fa zavatra le fomba fitondrana ohatr'izany zany hoe paraître sehona ivelany dia mamirapiratra averiko eto hoe blin dia miblabla zay ihany ny zavatra fomba fitondrana eto a dia alain'ny olona tahaka le izy dia rehefa misy zavatra atao a dia tsy magaga zany hoe tsy rarahina ny fahefana mpanao lalàna fa zay tiana atao io raha ohatra ka tena mahay mitondra ianao a dia ny zavatra farany kely indrindra rehefa tsy hainonao ihany ny conseil technique iny moa zany dia safidy mitondra mifidy le mpanolo-tsaina fa ianao rehefa tsy mahay mitondra ianao a dia tsy mahay misafidy mpanolo-tsaina kosa tsy mahay mampiasa mpanolo-tsaina fa ny fahazavatra farany kely indrindra rehefa misy zavatra goavana tapahana dia ampandalovina any amin'ny temeram-pirenena na any amin'ny parlementa le izy ahafahana mba maka hevitra na dia soarahanao ara le izy zany zavatra zany zany dia hoy izy anarana foana le atao hoe république démocratique manao dia manaraka démocratie ambava daholo ny zavatra rehetrarehetra fa tena pitary bato vilambava eto zany a dia tiako te ianareo roatra n'le fandalovany eto Antsirabe miteny foana hoe mitsinjo ny vahoaka malagasy za dia mihaino anareo za dia izao mampanantena anareo malahelo ny foko rehefa mandalo aty Antsirabe ity satria fleuron zany orinasa zany a eto Antsirabe ny tiako potika iny a efa ny raha malala tamin'ny sivy solarivo sokafana ny triple A dia midiny izy zao hatramintsika miteny zao 15 jours ny tenena hoe midiny ny triple A tsika miteny zao asa efa 4 volana teorina mbola tsy misokatra izy zany mandalo lalana avy any Antsirabe makaty tsika afaka ny Ambomandroso iny tena vaky ny foko mahita olona mivarotra ronono amin'ny tavoahangy
manakana tomobily hoe tia ny ronono vaky mifonoana hitan'le olona nanarany ronono be deabe teto amin'ty Antsirabe ty vaky mifonao mahita an'ireo tantsaha velona amin'ny fiompiana sy fambolena fa eto tsisy famoronana azy eto fa ny orom-pandrara rehetrarehetra eto dia potika ary mijaly tsy misy zany fiahina zany hoe aoriana ny crise sanitaire dia mba hoe miatrika zany crise économique reo orinasa sy mpandrara rehetra teto amin'ity faritra vakina karatra ity fa blininblininna foana no resana eto rehefa tonga eto dia avoaka daholo zao fitaovana rehetrarehetra zao dia mirentirenty sy mirantiranty ny zavatra atao fa rehefa lasa le fitondram-panjakana le finoan'ny repoblika sy miaraka aminazy a dia miverina ao anatin'ny fahantrana tanteraka le vahoaka ny Antsirabe variana mahita n'le mpivarotra madinika mameno ny tanàna mitovy daholo ny zavatra amidin'le olona mifanakaiky eo reny zany marika fa tena ao anatin'ny fahantrana tanteraka le vahoaka ny Antsirabe mitovy daholo ny zavatra midiny amin'ny tany eo tsy misy fijerenan'le fiainan'le vahoaka mihitsy zany amin'izao miteny zao tozy izy za hoe zao ve le nampanantenana atsika zao ve le zavatra le promesse zay olazaina fa tanterahana disotsika diso safitsitsika rehetrarehetra mbola teneniko ihany hoe matoa le vahoaka nanaraka omaly ny lahatra nandeha kilometatra lava be iny dia reny dia efa mampiseho zany fa reny olona reny a nisy ny fidy an'le olona tamin'ireny fotoanandrony reny tamin'ny fifidianana reny fa zao le olona tonga saina ary ny hafalian'ireny olona reny raha mandalo ny mpanohitra omaly dia hita tena sorotra teny amin'ny endriny rehetrarehetra teny fa dia io za hoe isaorana ny vahoaka ny eto Antsirabe isaorana ny rehetra namana rehetra avany Mahajanga avany Ambatondrazaka avany Tomasina avany Fianaratsoa indrindrandrindra fa ny vahoaka ny Antsirabe tamin'ny fandraisana makotrokotroka zay nahatongavanay teto tapitra ny fandarantsika tamin'izao alina izao isaorana be deabe nareo telomenada anterina no isaorana tsika rehetra zay nanotrona marobe tsika ny androany nanatrika ity fandaharana ity marihina fa dia mbola misy gadra politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao reverina fa adido amin'itony fandaharana itony no miaro sy manohana ny mba hivoahan'ireny ny gadra politika ireny ihany koa manoloana ny fisotry ny toedrara-pirenena andrenjato velomatoa